in this world. They resound with God so long. Oh, let these words involve words of life, words of hope. Give us strength, help us go. Myself is on the time to wait. I can't keep the moon down. Caminhando tonight to that vida, I can't keep the moon down. 我拿手套，这样子说起来，我拿着皮肤的，我拿手套，发的说飞是多个，发的飞发 X 啊，我拿手套，那把我撸了的喽，那把我撸了一个人的喽，我拿手套啥？Bulaas na wataw, itugan yung tangs. Bulaas na yuwaran, uli fanfaba ka dyan sa'yo. Sino nilukuni kita ni Bali? Tarafini umaso atumilitiki. Sayang daw at saka umilu. Debatino na tsara nilalatiku. Awa natin inafi Masuna na nalilini. Uni hari changing me and changing you. We have come in broken hearts. Oh, let these words Falina lehibe ry havana malala miara-panatsika rehetra indray amin'ny androany ity anatin'ny mpandaharana isika fa afaka live ianarana amin'ny akiradio ny andrakoka izao faly be indray ny tenanay mandrosa ny anatin'ny tokantranonareo tsirairay avy mandrosa ao anatin'ny finday ianareo tsirairay avy ao anatin'ity fandaharana ity. Alleluia. Ny tanjonsika eto androany dia ifampizara ny zavatra tsara indrindra isika rehefa tonga ny andro sabata ohatran'izao. Ny zavatra tsara indrindra no ifampizarantsika eto amin'ity androany ity satria dia Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy tompon'ny sabata ny fahatsarany sy momba azy rehetra indray no ifampizarantsika mianakavy ato anatin'ity fotoan'ity ry havana malala. Ary azo antoka fa tsy misy zavatra tsara noho izany. Alleluia. Efa mandehantsika mamonjy ny fanasana any anatina toerana maro samihafa any anatina fety isan-karazany any dia misy zavatra ny zarain'ny tompom-pety any mizara gâteau, mizara sakafo. Ary raha tsy misy an'iny ny fety dia ohatran'ny tsy fety. Raha tsy misy ny fisakafoanana sy ny fanomezana famahanana olona sy ny fanomezana gâteau sy ny zavatra tsara isan-karazany. Androany tonga eto indray tsika tahaka ny miodidina eo an-databatra boribory amin'ity androany ity. Tonga amin'ny fanasana lehibe koa ianao raha tonga eto amin'ity androany ity ry havana. Fanasana izay efa nanasanantsika tany amin'ny 7 taona lasa fa mbola mipetraka mandrak'ity ny androany. Ary tsy mbola voafafa tamin'ny taona, tsy voafafa ny taona na ny 10 taona lasa izany fanasana izany fa mbola mipetraka mandrak'androany. Ary mbola misokatra ho an'ny olona rehetra izay te hiditra izany fanasana izany ry havana. Misy varavarana misokatra amin'izao fotoana izao dia ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fety ao, misy fisakafoanana ao, misy fifaliana ao, misy fitsarana ao, misy ny zavatra rehetra ao. Halleluia.
fa ny atao fotsiny dia miditra ao. Ny atao fotsiny dia manana fandavan-tena hiditra ao anatin'io toerana io. Fa rehefa tonga ao tsika dia anjaran'ny tompon'ny fanasana no manome antsika izay ilayntsika ry havana malala. Anjaran'ny tompon'ny fanasana no mamoky antsika amin'izay tiany hamokisana antsika ao. Rehefa mandeha any anatina fanasantsika rehetrarehetra dia tsika tsy afaka mikomandy. Tsy isika no manao komandy ny zavatra hohanintsika rehefa any. Mandeha mariazy ianao dia ianao mihitsy tena hoe za tsy tia hen'omby fa ataovy an'izao ny anahy. Ny ahy tsy maintsy akoho no hohaniko fa tsy tia an'iny aho. Tsy ry havana. Fa rehefa tonga ao anatin'ny fanasana iny ianao dia izay zavatra karakarain'ireo olona ireo dia izay ny arosony. Dia mihinana ianao, mihinana mpifaliana ianao satria iny no nomeny. Fa mihoatra lavitra noho izany eo amin'Andriamanitra. Miditra ao anatin'ny fanasana ianao androany. Tsy izahay ny hamoky ianao eto fa Jehovah-Andriamanitra miara-hamoky antsika rehetra eto. Mahazo ny anjaranao ianao androany fa za matahotra. Fa fahambaraka ho an'ny mpanasy. Raha misy olona tonga ao ka mivoaka ao tsy nihinana ninina ka nona iny olona iny mivoaka ao anatin'ny fanasana dia afa-baraka ny mpanasy. Ary ho tsaroan'iny olona iny mandrakizay hoe mba nandeha any hamonjy fanasana taria amin'ny mariaziny ihany. Fa nivoaka tao tena nona satria adininy zareo fa tsy nomeny zareo sakafo aho. Dia ho afa-baraka ny tompon'ny fanasana. Fa androany Andriamanitra tsy ho afa-baraka mandrakizay. Ary rehefa tsy ho afa-baraka Andriamanitra dia ny ataony androany dia hamoky anao. Haleloia. Mba hivoaka eto ianao. Tsy hivoaka amin'ny henatra izy ka hitenenao hoe mba teo ihany fa tsy nandray ninina mihitsy aho. Tsy nisy ninina nohaniko mihitsy. Nona mivoaka eto, nona niditra tao dia mbola nona nivoaka tao. Tsy ry havana malala. Ao amin'Andriamanitra tsika miditra ao tsika nona fa tsy maintsy voky tsika mivoaka ao. Haleloia. Inona no mahanona anao androany? Mazava ho azy fa rehefa anatrika fanasana ny olona dia nona sakafo. Dia sakafo nomena azy ao. Fa tsy hoe tonga any ilay olona dia akanjo indray nomena azy. Nefa izy efa avy mividy akanjo. Fa nona sakafo izy dia omena sakafo. Mangetaheta izy dia omena rano. Satria izay no ilainy tonga ao anatin'io fety io. Fa mihoatra lavitra noho ny mpanambady mahafantatra manasa ny evitehany Andriamanitra androany. Fantany ny zavatra ilainao. Raha rano ny ilainao dia omenanao izany. Rano voaloboka mihitsy ny ilainao misy an'izany eo amin'i Jesosy. Sakafo matsiro manana an'izany Andriamanitra. Gâteau misy ao. Haleloia. Ilay zavatra banga eo aminao mihitsy iny no omenanao androany. Angatahako aminao ety am-piandohana dia izao. Ataontsika haritra hatramin'ny farany. Ataontsika haritra hatramin'ny farany ato anatin'ity fotoam-bavaka ity. Hitady amin'Andriamanitra mifotsika rehetra isika androany. Tonga eto ianao, raisy izay ahafahananao eto. Fa hanome tanjaka anao ny sakafo omenanao eto. Ampahery ianao. Hanome otrikaina vaovao anao indray. Entinao mandeha mamakivaky ny herinandronao ry havana malala. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Haleloia. Ety am-piandohana dia mangataha ianao sahady hoe Jesosy vokiso aho androany. Vokiso aho Jesosy androany fa nona omeo rano fa mangetaheta. Haleloia. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Teranao aho Jesosy androany. Jesosy afaly ny fonay tonga eto androany satria tonga eto anatrehanao Jehovah-Andriamanitra. Eto amin'ilay toerana tsara indrindra no misy anay amin'izao fotoana izao Jesosy. Ato anatin'ny sabata fitsaranao Jehovah-Andriamanitra. Ilay andro tsara indrindra amin'ny andro rehetra Jehovah-Andriamanitra. Izany misy anay amin'ity androany ity Jesosy. Isaoranay ny anaranao nitahinao anay. Nitahinao ny tsiraray avy. Mbola tonga eto amin'izao fotoana izao Andriamanitra nomenao etaeta Jesosy ny tsiraray avy mba tonga eto Andriamanitra. Satria nomenao etaeta Jesosy. Tsy misy olona ho tonga ao anatin'ny rano akarano raha tsy mangetaeta Jehovah. Tsy misy olona hina sakafo raha tsy nona Jehovah. Fa matotonga eto satria
mangetaeta Jesosy mitady anao amin'ny fo rehetra Jehovah Andriamanitra ndreto izay manatona anao amin'izao fotoana izao. Manatona ny seza fiandriananao izay Jehovah Andriamanitra. Fantatra efa tsy mendrika anay izany toerana izany. Fa ianao no efa nilaza Tompo. Ianao no efa nilaza Jehovah. Fa raha ho tonga tokoa izay ka hitady anao amin'ny fonay rehetra dia hidiny ianao dia hanasitrana ny taninay ianao Andriamanitra. Raha ho tonga tokoa izahay Andriamanitra ka tena hanatona anao amin'ny fanahana rehetra amin'ny fanetretena dia ho avy ianao Jesosy ary tsy salasala ianao hamangy anay, hamangy ny fonay tsirairay avy, hamangy ny fanahanay Andriamanitra. Hideranao izahay tonga eto androany, ataonay eo anao ny voninahitra Jehovah Andriamanitra, fa mendrika anao izany Jesosy. Alleluia. Amen. Misy olona tonga amin'ny fanetretena, misy olona tonga amin'ny etaeta mitady an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra ilain'Andriamanitra afa-tsy izany, dia havana malama. Aminy anarako no anganitritena ivanivaka mitady ny tavako fanao ny dia anuane andanitsako anasitrana ny tany, anasitrana ny tany. Amen. Andriamanitra. Tsy misy zavatra tadiavin'Andriamanitra fa tsy izany. Te hiarabanao androany, te hiarabanao akala Joe androany, satria izay ny anaranao eto dia atsoko amin'izay ianao. Tsy fantatro izay anaranao fa tonga soa ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga soa tsika rehetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria miala amin'ny ratsy fanaontsika dia mitady ny tavan'Andriamanitra. Misy fotoana izay Andriamanitra mieritreritra hoe lavitra be mihitsy ny misy anao. Ary rehefa miteny an'izany ianao Andriamanitra hoe iainao any an-danitra dia amela, dia mieritreritra izay hoe lavitra inge Andriamanitra ny toerana misy anao izany. Ianao ihany anie no niteny fa ny fisainako tsy fisainanareo, ny fihevitra tsy fihevitrareo. Ary tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany, ny avon'ny fisainako amin'ny fisainanareo ianao. Entinao manambara fa lavitra ianao Andriamanitra, lavitra loatra amin'ny toerana misy anao.
sakatry ny sainay akory Andriamanitra fanefa tompo ianao miteny fa hiditra ianao nidina angenao Andriamanitra tamin'ny namonjy ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta nge Jehova nidina angenao nidina ianao satria ianao ny fitaraina ny zanakao dia nidina ianao Jehova nandeha lalandavitra ianao namonjy ny zanakao Jehova Andriamanitra izay ange maha-Andriamanitra anao ataonay ahoana moa ny hiakatra ho any aminao Jehova fa tsy maintsy ianao no midina aty aminay izay vao afaka mahita anao tsy maintsy ianao no mihetry manatona anay izay vao mba afaka mandre anao mahatsapa ny kasikao Jesosy tsy maintsy ianao no midina aty an-tany ny aina tahaka ny olombelona izay vao mba afaka nahita an'izany Andriamanitra manatrika ny fiainanay izany ary mandraky tina androany mbola tsy miova ianao fa mbola midina ianao androany Jesosy mbola midina ianao androany mamanga ny tokantrano tsirairay avy izay mangetaheta amin'ity androany ity ary tsy misy avelana ho afamaina eto izay Jesosy raha tsy mandray ny herinao Andriamanitra misaotranao izay fa manan'Andriamanitra afaka midina manan'Andriamanitra afaka miovaova toerana noho ny aminay aleloia ambany toetra nge zay Jehova kely nge zay Andriamanitra tsinotsinona izay Andriamanitra fa misaotranao izay fa manan'Andriamanitra tena tsara izay afaka manakaiky aminay ny Jesosy nay reny ny afaka nanakaiky ny boka izay efa nialan'ny olona nitsoahan'ny olona navoakan'ny olona teny avelan'ny tanàna satria maloto Jesosy fa ny Jesosy nay reny ny afaka nanatona ny boka afaka namihana ny boka nametra-tanana tamin'ny boka tsy voasakan'ny abokana fa nanatona ianao Jesosy nanaiky ianao Jesosy izay reto nge Jesosy boka daholo misy olona tena mbola boka ao anatin'ny abokana tanteraka mihitsy Andriamanitra fa Jesosy malama mino sy matoka fa hositranonao ny abokana iratonga eto rehetra izay manatona anao Andriamanitra iteranao izay Jesosy hanome voninahitra anao izay Andriamanitra fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny saka amen Jehova amen Tompo iteranao ny fonay ananatra anao ny fananay aleluia panjakandu ansui Kristo ilay afutinja awentanisha ametragi ndray zao vavaky zao aleluia Father, tena miafina ena Jesosy semandrena kanu Zay misema mili yainaku Sisai musiki Sakatutu Yadalaku Semet fautako Mitalawa Jesosy Bafafautu po Timidika Yasunya Nawakunya Faibeni Fitanana Tiku Fale tu shawai Isana kuangona Erleibe Ifala laku
fandriamanitra. Esolon'Andriamanitra ny fahotantsika lavana fa inona efitra mampisaraka antsika aminy angely afana malala ka dia tsy miaina izy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana mbola misy eloka eo amintsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha makasitraka ho tao am-poko dia tsy mba haino any tompo. Raha mbola misy zavatra tiantsika ankasitrahantsika ao anatintsika ao hanefa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tena maheno Andriamanitra fa tsy miaino. Enina ianao fa tsy enony, enina ianao fa tsy valiny. Ry havana malala, Jehovah'Andriamanitra dia laza antsoe ato eo valiko ianao, aneoko zava-mahagaga sarom-pantarina ianao. Satria nahoana Andriamanitra naneo zava-mahagaga sarom-pantarina? Satria miaino izy. Andriamanitra matoa mamaly dia miaino izy izay, fa matoa izy tsy mbola mamaly dia satria mbola tsy miaino izy. Fa inona mahatonga azy tsy miaino? Mbola misy eloka mampisaraka antsika aminy ka dia tsy miaino Andriamanitra. Androany ry havana malala, Esory tereno mihitsy Jesosy androany, Esory Jesosy ny hevitra mbola mampisaraka anao amiko fa mijaly ara-lavitra anao. Tsy misy olona sambatra izany lavitra an'Andriamanitra. Mety akaiky ny vola be, mety akaiky ny fianakaviany, mety akaiky ny voadidina olona maro, fa tsy misy olona sambatra izany ry havana malala raha lavitra an'Andriamanitra. Tena miteny aminao raha mbola misy hevitra mampisaraka androany andao ravatsika izany. Raha vao fa tianao Jesosy, te hanavitra ny fiainanao Andriamanitra, te hitsinjo anao manokana Andriamanitra, te haneo zava-mahagaga sarom-pantarina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, te hijery anao Andriamanitra, te hikarakara ny taninao Andriamanitra. Alleluia. Ratsika androany teny Jesosy malala, ianao tiako hitoetra ato anatiko Andriamanitra. Raha tonga eto ianao mety mitady vahaolana, raha tonga eto ianao mety mitady fanasitranana, mety mila zavatra mihitsy ianao avy amin'Andriamanitra, satria mety miazakazaka makany amin'ny fampitehana ny fiainanao. Fa za androany teny aminao, teneno ry havana, tsy ny fiadananao Andriamanitra no ilaiko fa ianao, tsy ny fitahianao ihany no ilaiko, tsy zany ihany no andrandraiko, fa tena ianao mihitsy Andriamanitra. Milanao a Jesosy aho. Andao ataontsika izany androany hoe ianao no tiako hitoetra Andriamanitra, ianao no tiako hitoetra atao anatiko. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra, ataontsika amin'ny fotorotoro. Halleluia. Ataontsika amin'ny fanahy mivavaka mihitsy izany izany androany hoe ianao no tiako hitoetra Andriamanitra. Halleluia. Ao anatiko, ianao Tompo, hanapaka ny foko, aza vela izy, ibantoerana, foiko manontolo anao ny foko Jesosy. Samy manolo tena tsika rehetra ao anatin'izany izany, samy manolo tena ho an'Andriamanitra. Halleluia. Ianao no tiako hitoetra, ianao Tompo, anjaka minapaka ao anatin'izany. Aza vela izy Jesosy, aza vela izy ibantoerana Tompo. Foiky manontolo anao ny foko anjaka. Tsy ny fiadananao ihany angeny ilaiko e, tsy ny fitahiana Tompo, tsy zany no andrandraiko e, fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy, ianao manontolo Tompo, ianao mihitsy ny tiako aby. Halleluia.
mivavaka mihitsy zany androany riavana malala amin'ny fonao rehetra mitenenanao androany fa Jesosy manontolo ny ilainao tsy ny fitahina tsy ny zavatra tsara ho aminy fotsiny fa tena izy lalinao ampo iray fijery indro reny fokony io voaiko idiranao voiko manontolo Jesosy anjakao tsy ny fiadananao ihany ny ilaiko tsy ny fiadananao ihany re ilay tsy fitahinako tsy zany nandraindraiko fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy ianao manontolo ianao mihitsy ny tiako tsy ny fiadananao ihany re ilaiko tsy fitahinako tsy zany mandrandrako fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy ianao manontolo tompo manontolo tompo ianao no tiako Haleluya Jesosy manao amen Jesosy tena avy ao anatin'ny fonay nge Jesosy zany iry zany raha fitahina nge Andriamanitra mety ho hitanay ihany zany eto amin'izao tontolo izao angamo Andriamanitra ny olona mivavaka ihany ny manam-bola sy manana ny zavatra eto amin'ity tany ity Jesosy hitanay zany na tsy nanananao azy zay miasa zay dia manam-bola mitady vola zay dia mahita Jesosy malala eto anananay ihany ny zavatra rehetra eto amin'izao tany eo amin'izao tontolo izao Jesosy eto amin'izao tany iainanay izao Jesosy malala eto anananay ihany zany Andriamanitra fampetera Andriamanitra dia nilaza efa nanontany ianao efa nanontany mpianatra ianao dia niteny manao hoe ianareo koa ve mba te hiala satria niala taminao ny olona nandao anao ny olona dia mba niteny ianao hoe hiala koa ve nareo fampetera nilaza Jesosy ho any amin'iza moa zahay ho any amin'iza moa zahay ianao ny manana teny fiainana mandrakizay nahatsapany zany izy hany Andriamanitra no tazominy hatramin'ny farany zany teny zany no tanterahany ny sitraponao eny na dia namoizany ainy nitarika azy tany amin'ny fahafatesana fa tsy nampaninina azy satria fantany fa ianao rery ihany manana teny fiainana mandrakizay Jesosy ho any amin'iza moa zahay raha tsy eo aminao ianao ihany ange Jesosy ianao ihany ange mba mampanantenanay an'izany fiainana mahafinaritra ianao ihany ange mba mampanantenanay Jesosy fa anomeanay fitsarana eto amin'ity tany mahasasatra ity ange no misy anay Andriamanitra ianao ihany mba mampanantenanay an'izany Jesosy malala androany mba atao amiko izay mba ity ianao Jesosy ampianaro mity ianao ny fonay ampianaro tsy miovaova ampianaro Andriamanitra Jesosy malalo tehirizo ho tianao zahay tehirizo Andriamanitra ho tianao zao fonay izao fa atolotray ho tianao mandrakizay Jesosy amen Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy ndao ry havana malala ato antsika ty ry ty androany
ataovy mahay mity anao izay Andriamanitra. Alleluia, Jesosy malala. Tao amin'ny fona ity ianao Andriamanitra. Hampitomboy foana Jesosy. Fa raha zao tontolo zao mitombo mihazakazaka makany amin'ny faharatsiana Jehovah Andriamanitra. Raha zao tontolo zao manokatra varavarana ho an'ny Satana. Hanjakazakany Satana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa izahay Andriamanitra hanokatra ny varavarany fona izay hanjakanao. Ho fonenanao Jesosy. Indraindray sarotra aminay ny manohitra amin'ity zao tontolo zao ity. Indraindray Andriamanitra tena renay mihitsy. Fa misy rivotra mitsoka Jesosy. Mitady hampihemotra anay. Misy rivotra mitsoka. Mitady hampienjera anay Jesosy. Satria alefa ny devoly. Tahaka ny tafio-drivotra tao Gerasena. Nalefa ny devoly ny tafio-drivotra satria tsy tiany ho tonga eo ianao. Tsy tiany hanitsaka eo ianao.
Fantany fa raha vao manitsaka eo ianao. Fantany fa raha vao tonga eo ianao dia izy fanafahany. Nisakanany devoly ianao tsy ho tonga teo Gerasena Jesosy. Satria mbola nieritreritra izy fa anazy ny fanapahana. Mbola nieritreritra izy fa afaka mampiemitra ianao. Mbola nieritreritra izy fa tsy tena ianao ny mpanjaka ny mpanjaka. Indraindray izahay Andriamanitra misy tafio-drivotra tokoa tonga eo amin'ny fiainanay. Jesosy manitsah eo Gerasena ianao. Hatsaharo ny tafiotra dia tonga avy eo amin'ny Gerasena kelinay. Fa mila fanafahana izay Jesosy. Mila anao izay Jesosy. Ianao no ilainay Andriamanitra. Hijanona ovafatotra eto foana ihany izay raha tsy tonga eo ianao. Nijanona voafatotra teo foana io lehilahy io raha tsy tonga teo ianao Jesosy malalo. Fa mila anao ny Gerasena nay. Tahaka ny Gerasena ry havana malala io toerana misy anao io. Teneny mihitsy androany hoe manitsah eto Gerasena Jesosy. Ny fonao Gerasena hatongavany Jesosy androany. Ny fiainanao Gerasena hatongavany Jesosy androany. Aza avelanao ny tafio-drivotra intsony nanahaka ny Jesosy tsy tonga eo. Fa avela ho izy tonga eo ry havana malala. Tsika androany teny Jesosy hitako ny zavatra mamilapilatra eto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy fa mila anao tsisy ilaiko an'ireny fa ianao no ilaiko Jesosy manana. Ataontsika izany izany androany. Amen. Alleluia. Tao anaty lalina miantsoko anao. Miateza ianao Jesosy. Ieno fitarainako. Ny fifonako. Azilozanao mihodinao. Na dia tsy mendrika azy. Vonjeo mitala. Aza teny fateseranao nananaranao. Aoka mba ho ahy famindraponao. Alleluia. Alleluia. Tao anaty ezina nampandady aho. Jatuhkan kono. Without favoritku zawiza, is it soon in Nuila? Why is it soon? Why is it why? Sigarete yari tana chicha saso. Charena nubekono. Tifula mena. Fula mena fa. Nidena kuano. Sima makia, sasana tetaia. Anifere kunua sajuana. Maneke fao Jesus fitiavana. Ifanavizi Ewakai kiniza imiyansuwa Miata simamita fu Napuchaka zaleta mtanundja Simanisa yelkize Nechta umembunaji kita na mamila pila cha
havana malala saky tena tsy ampy natsiona tomponay Jesosy arena miavaka arena miavaka Rasai bisa fidiane Tibiana abacemi tafiku Jesusi manafaka Jesusi tigareta Jesusi yo Tarena no mekwana Tifula na fulamena Fulamena fu Msala yijina tiyangu Tentena kurumekwana haleluya Timanakia Tesora Titaliana Karifem Kunua Sanjuana Jesus Asio Tarena Numekwana Tifula Tifulamena Fulamena Fu Nitena Kuano Timanakia Tesora Titaliana Karifem Kunua Sanjuana Karifem Kunua Sanjuana Karifem Kunua Sanjuana Hallelujah. Hallelujah. Mena Jehova. Hitanay ny mamirapiratra eto amin'ity tany ity Jehova. Tahaka andampisehoan'ny devoly ny Eva n'ilay voankazo voarara. Nataony tsara teo anoloan'ny olona. Namboariny mihitsy nataony vao maika namirapiratra mba hasondriana ny Eva. Amin'izao andro faran'izao Andriamanitra. Betsaka loatra ny zavatra mpamirapiratra ny devoly eto amin'ity zao tontolo izao ity. Anefa nge Andriamanitra, ianao ihany nge Andriamanitra, asan'ny tananao ihany nge Andriamanitra reny. Fa angalary ny devoly reny. Entin'izy tomana ny olona maova riny. Tsy eritreritranao intsony, tsy hitodika aminao intsony, fa hitodika any amin'ny zavatra mamirapiratra. Hibanjina ny mamirapiratra. Jesosy malamo. Angaha Jesosy adininay. Fa ianao nge ao an-danitra ao mamirapiratra mandrakizay Jesosy. Ianao nge no manome anay famirapiratana. Ianao nge no manome anay fahazavana Jesosy. Ary raha miteny ianao, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, dia efa nomenao anay aloha ny fahazavana. Izahay aloha nefa miaina amin'ny mazava, dia afaka manazava ny manodidina. Fa saingy adinon'ny olona izany. Aleon'ny olona mandeha makany amin'ny mamirapiratra ny tany, izay mahafinaritra ny fony. Zara avana malala. Tena teteny aminao fa tsika tena mitondra ny voninahitra Andriamanitra miavantsika. Hoentintsika eny amin'ny toerana lehantsika rehetrarehetra eny ny voninahitra Andriamanitra. Ny fahatsaran'Andriamanitra ny tafianao io dia mahatonga anao ohatran'io. Tsy ny tarehanao, tsy ny bikanao, tsy ny volonao, tsy ny oronao lavalava na ny masonao baribary. Na ianao maintimainty na petakorona tsy izany fa ny voninahitra Andriamanitra no hoentinao, mahatonga ny fiainanao ohatran'io. Zary avana malala tena hijoroako vavolombelona aminareo. Any amin'ny toerana misy ahy, any amin'ny toeram-piasako rehefa tena mahita fity ary avana malala. Ny olona rehetrarehetra ao amin'ny toeram-piasako, misy olona tena malaza mihitsy aho hoe ratsy toetra, be fosafosa, kizitina, masika sy ny sisa. Dia tena nihevitra n'izany tokoa ny aho. Ary tena nijereko tokoa ilay olona ireo dia tena tohatra n'izany tokoa. Fa zao ry havana, rehefa eo amiko, rehefa zaho no miresaka amin'ireo olona ireo, manatona an'ireo olona ireo dia mahavariny. Fa tsara fanahy amiko ireo olona ireo. Tsara fanahy ary tsy mbola naheno zavatra fahafa tamin'ireo olona ireo mihitsy aho. Fa amiko ireo dia olona tsara fanahy.
zaho ampiasana mahazo an'izany hoe tiako be mihitsy ianao mampionina ary tsy olona ray no miteny an'izany olona maro ao anatin'ny toeram-piasana ry havana izany efa olona vahiny na dia miteny ny fitenin'ny zareo ara misy fotoana ianao te hiteny zavatra be dia be fa tsy voazavanao tsara tsy hainao tsara miteny amin'ny fitenin'ny zareo fa mahavariana fa misy fitiavana anatin'ny fony olona ary mahavita miteny mihitsy mampionina tena tiako be mihitsy ianao dia ozy koa le anankiray hoe za koa tena tia be anao halleloia misy fotoana ny havana malala ao anatin'ny toeram-piasana eo misy zavatra eritreretin'ny foko dia entiko ambavaka iny izy roko vavolombelento le izy hoeninareo rehetrarehetra ilazako ny fahatsaran'Andriamanitra ny ao am-piasana anay mirava amin'ny 4 isan'andro fa rehefa ela efa manomboka miasa maharitra ao ianao dia tenen'ny mpampiasa amin'izay ianao hoe aleo mba mirava amin'ny 5 dia mazava ho azy fa mitombo ny karama rehefa mirava amin'ny 5 fa za efa hatramin'izay mihitsy any eritreritra hoe Jesosy za tsy te hirava amin'ny 5 izany fa amin'ny 4 ihany dia amin'ny fotoana nefa ianao tenenin' zareo hirava amin'ny 5 nefa ianao hiteny hoe za tsy afaka hirava amin'ny 5 fa amin'ny 4 ihany dia ny fieritreretan'zareo anazy indray ohatrany hoe kamo ianao ohatra hoe kamo miasa ianao mba tambazana indray no mandaha dia mieritreritra foana inona Jesosy nataoko andavako anio rehefa miteny zareo hirava amin'ny 5 dia za tena tsy te hirava amin'ny 5 fa omeo torontsaina Jesosy inona ny zavatra ho teneniko za tsy afaka hiteny mihitsy hoe misy fandarana raha alina dia mbola manomana fandarana nge za alohan'ny fandarana mbola mampanao devoir akizy mbola manao sakafo sy ny zavatra maro tsy afaka hiteny an'izany fa Jesosy apetrako aminao inona ny tranga ry havana malala tamin'ny tapabolana feno olona be dia be tao amin'ny ampiasana anay feno miparikiny fivoriana be nandritra ny adiny 3 tao anatin'ny birao dia efa fantatro izy Jesosy misy zavatra ho ataonao indray amin'ny fivoriana be io rehefa tonga ny tatitra herinandro taty aoriana tonga ny tatitra ny fivoriana ry havana nanomboka tamin'ny iny herinandro iny tamin'ny alakamisy no farany tamin'ny firavana tamin'ny 5 tao am-piasana anay fa tsy misy mahazo mirava amin'ny 5 tsony fa amin'ny 4 foana amin'izay ny rehetrarehetra halleloia nalahelo ny mpiasa ny teny hoe zay ve mba lemba iny mba supplémentaire anay dia mba mitombo ny karamanay fa za tena nampitany tena fay misaotra an'Andriamanitra misaotra Jesosy fa novoriana ny olona maro be ny tompona raikitry ny fiasana sy ny rehetratra tao nidinianan'izany fa tsisy mahazo mirava amin'ny 5 tsony amin'ny 4 daholo amin'izay mirava mpiasa rehetra halleloia tamin'ny lakamisy teo ny farany ny ravana tamin'ny 5 ho an'izay nyrava tamin'ny 5 manomboko izao amin'ny 4 foana halleloia faly ry havana eo amason'ny olona tsy miseho hoe faly fa satria ny olona malahelo fa ny anatiko any ate hikika halleloia hiderany Andriamanitra misaotra Jehovah misaotra Andriamanitra fa jerenao manokana amin'ny mpanomponao nefa nandritry ny apolo taona ny tao amin'ny sosiete io dia mirava amin'ny 5 daholo ny olona izay te hirava amin'ny 5 izay rehetra proposena dia manaiky daholo satria sitrany ay vola kely fa rehefa niditra ny zanak'Andriamanitra nozy Andriamanitra hovaiko daholo ny zavatra rehetra satria atony zanako matetika ohatrany hoe tsika rery izany ny tsonjovina ry havana ohatrany hoe tsika rery izany ny jerena ao anatin'ny sosiete olona maro be amanjato no miasa ao fa ianao rery ny jerena halleloia izany ny fijoroana vavolombelary irehareako eto anatrehan'Andriamanitra sy eto anatrehanareo fa tsara ny Andriamanitra ivavahana tsara Jesosy ry havana malala tena tia antsika Andriamanitra halleloia mitsinjo antsika Andriamanitra tsy mandona mahafoy antsika izy ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra aza manam-panahinany amin'ny fiainana mandehana fotsiny nisy olona tao am-piasana anay tao mbola toizako ihany satria te hanome voninahitra an'Andriamanitra nisy olona niasa tao ry havana dia vao niasa tapabolana fotsiny olona io teny zavatra tena mahavariana io olona io vazaha frantsay ohatrandry zareo fa ny tena mahavariana ry havana dia
Niasa tao io olona io dia niasa tapa-bolana fotsiny dia efa najano mpampiasa izy. Najano mpampiasa satria tsy mety hony. Tsy fantatra hoe inona tsy mety fa najano. Izany efa ravana malala. Teneniko anareo, misy fotoana narary aho tamin'ny herinandro. Tamin'ny tapa-bolana narary aho dia tsy niasa. Dia tao am-piasana mihitsy moa zahako ny somary tena narary izay dia tsy azoko mihitsy ny haiko dia hita ny mpiara-miasa dia hozy izy ny chefko mantsy anahy hoe mampiona hozy izy mandehana mody fa reraka ianao hozy izy. Tsy maintsy mody ianao dia tsy mahazo miverina eto ianao rapitso fa raha vao tonga eo ianao rapitso dia aseko mody. Fa hitako hozy izy hoe reraka ianao. Na mbola mijanona tsy miasa ho izoro ary ianao tsy maninona hozy izy mantsy anahy. Fa zao aza mieritreritra mihitsy ianao hozy izy hoe mieritreritra ratsy ana hoe matetika hozy izy ny mpiasa mieritreritra hoe raha vao tsy miasa zao dia lazain'ny mpampiasa fa kamo na ohatran'izany ato hozy izy tsisy ohatran'izany. Aza matahotra ianao, aleloia. Mandehana soamatsara aza matahotra mihitsy ianao fa tena avelako ianao makarepo, avelako ianao mahakaina hozy izy, aleloia. Nomeny toko be mihitsy hoe aza mieritreritra hoe andeha hakaina dia hoe sao dia ho ajanona na ohatran'izany. Tsia, za hozy izy tsy manao an'izany. Dia rehefa najanona ilay mpiara-miasa tamiko maly ilay havana malala dia voakasika be mifoko. Hoy aho hoe Jesosy zahako andeha tena tenenina mihitsy hoe aza matahotra fa tsy manajanona anao izany efa ndalana mbola 10 andro ary ianao 20 andro ianao akaina kanefa ny olona miasa mitenena hoe mijanona ianao fa tsy mety. Izany ravana voninahitran'Andriamanitra misehona anatin'ny toeram-piasana ko any ary tsy mangina fa hiterako an'Andriamanitra izany androany satria fahasoavan'Andriamanitra izany. Fahasoavan'Andriamanitra izany ary tsy maintsy teneniko ato androany. Amen. Tianao Jesosy za mirary androany mba ohatra izany koa aneny fiainanao. Mba ho feno fahasoavan'Andriamanitra toy izany koa aneny fiainanao. Halleluja. Dia hideran'Andriamanitra ianao isan'andro isan'andro. Tianao Jesosy. Toa antsika tiry ty androany. Indra kosa ary ny valiny mba homentsika an'Andriamanitra raha toa Andriamanitra ka manandratra antsika ohatr'izany ravana any amin'ny toerana rehetra misy antsika any. Dia antsika hiteny androany hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Izay mba azoko atao anao Andriamanitra. Fahasoavana soamin-drapo manaraka ny Davida tamin'ny andro rehetra ny ainany. Fa manaraka anao koa izany amin'izay rehetra lehanao. Halleluja. Amen Jesosy aho. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Fahasoavana soamin-drapo manaraka anao isan'andro isan'andro latsinainy hatramin'ny lahady. Manaraka anao ny fahasoavana soamin-drapon'Andriamanitra. Aleluia. Isan'andro dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Jesosy fahasoavana sifa mitrampo sotra Jesosy manaraka isan'andro isan'andro dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Amen Tompo. An-tranon'i Jehovah. Amina. Fahasoavana soamin-drapo sifa mitrampo manaraka isan'andro isan'andro dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. An-tranon'i Jehovah. Amina.
Rodriguez fahasoavana ny fahatrapo. Fahasoavana sy famindrampo. Tsy faharavana sy fahampitehana. Amin'ny andro rehetra. Tsy fahantrana. Tsy fanelikilehana. Dia hitoetra. Tsy izany nanaraka anao ry havana manana. Andro lava. Fa fahita-pity. Fahavana no manaraka anao. Fahasoavana sy famindrampo. Aleluia. Famindrampo. Fampiainana no manaraka anao. Fahasoavana sy famindrampo. Fahasoavana sy famindrampo. Manaraka isan'andro. Dia hitoetra hatramin'ny Jehovah andro lava. Amen. Andranon'ny Jehovah amin'ny andro mpiainako. Hitoetra andranon'ny Jehovah amin'ny andro mpiainako. Tsofrano mihitsy ny tenanao e. Fahasoavana sy famindrampo nanaraka. Aleluia. Andranon'ny Jehovah amin'ny andro mpiainako. Ataoko ahoana ny havana malala ny ala ao an-tranon'i Jehovah? Lazany no fahasoavana hitako. Ataoko ahoana? Ataoko ahoana ny ala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa izany ny zavatra hita amin'ny masoko ataony. Ny olona anankiray rehefa nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, nahita ny fahatsaràn'Andriamanitra, dia tokony tsy te hiala eo intsony. Fa mahavariana ny misy olona. Mahavariana ny mahita olona mahavita miverin-dalana. Mahavariana ny mahita olona mahavita tsy mivavaka. Manadino tanteraka an'Andriamanitra. Nefa efa nanehoan'Andriamanitra ny fahatsarana. Za manokana, ataoko ahoana rehefa na miala eo, za tsy miala eo izany aho. Tsy miala eo aho. Fantatra fa vao miala eo aho, dia miala amiko ny fahasoavana. Vao miala eo aho, dia miala amiko ny famindrampo. Vao miala eo aho, dia miala amiko ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ilaiko izany fiainana tsisy fanatrehan'Andriamanitra izany. Za mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako rehetra. Mila an' Jesosy manaraka any eo izay rehetra lehako. Miara miditra amin'ny tongotra any amin'ny toerana hidiran'ny tongotra. Miara manatrika any amin'izay toerana misy ahy. Izany ny ilaiko ry havana. Tsy fantatra ianao. Halleluia. Za androany a, dia hitsodrano anao ato anatin'ny tirity a. Dia teny aminao aho hoe hitan'Andriamanitra ny toerana misy anao a. Misy fanantenana ao aminao a. Halleluia. Aza kivy ianao a, fa tianao Jesosy. Halleluia. Satria izany raha mahafinaritra izany androany hoe mino a Jesosy a. Mino fa hitanao ireo olona mitady anao, ireo olona manantena anao ireo Jesosy. Hitanao daholo izy ireo dia mba omeo ny anjara sasa azy ireo. Omeo ny anjara mendrika azy ireo izy tsirairay avy. Na tsy hitany masoko azy ianao. Na tsy hitany masoko azy ianao. Fantatro fa eo foana. Fantatro fa eo foana. Anilako eo mandrakariva. Anilako eo mandrakariva. Ary mipetraka tompo. Ary mipetraka tompoko. Mitondra fanantenana. Fanantenana izany. Avy aminao ka tsy mba mamitaka. Avy aminao sy tsy hamitaka. Izany ny antony faliako. Aleluia. Izany ny antony faliako. Tsy mahatonga ianantena foana. Tsy mahatonga anantena foana. Hoavy ny maraina vaovao. Isolony aizina. Isolony aizina izay. Amolavolana. Mino aho fa hitanao. Mino aho fa hitanao. Ny fanantenany ireo. Ny fanantenany ireo. Izay mahatoky anao. Izay mahatoky anao. Mino aho fa hitanao.
mitondra fandresena vaovao mary ireo zay mora miadana Fampairezako azy ireo itomboko amin'ny fanantenana ino fahitana ny fanantenany ireo izay matoky anay ino fa eo ihany mitondra fandresena vaovao mary ireo nety miajana ino fahitana ny fanantenany ireo izay matoky anay ino fa eo ihany mitondra fandresena vaovao mary ireo zay mbola miadana zay mbola miadana Amen, Jesus. Zany koa no irariko aminao androany. Anatenan'Andriamanitra ianao. Davida dia niresaka tamin'ny fanahiny. Hoy Davida hoe nahoana no mitanotrika ianao ny fanahiko. Manatenan'Andriamanitra ianao, halleluja. Fa mbola iterazy ihany ianao. Ry havana malala. Manatenan'Andriamanitra. Aza kivy. Fa raha androany io, mbola tsy nifosaka. Ka Andriamanitra angeny teny. Ny andro marina dia tahaka ny fotoakandro maraina. Ny amazava mandrapita vovonan'ny andro. Izany hoe metomboka any amin'ny maizina age zany dravany. Metomboka any amin'ny maizina zany. Fa tsy maintsy le miakatra. Ny amazava, aleluia. Tianao Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra izay ny fampizarana iteny tamin'ity fotoan'ity Jesosy. Misaotra anao izay fanahery ny fanahiny. Voky izay teto an-tranonao, eto an-kianjanao Andriamanitra. Eto no mahavoky anay. Eto no ahitanay fiainana Jesosy. Misaotra anao izay. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny famanginao tsy saina avy. Nisy tokantrano sy sabatan'olona tamin'ity androany ity satria noko izany. Fanamanga ny tokantranonay ianao androany Jesosy. Ary mbola hamangy anay ihany koa ianao anatin'ny teninao Andriamanitra. Ampahery anay indray, ampijoro anay Jesosy. Atao anay haritra amin'ny fanompona anao Jesosy malalo. Ampiteneno ny mpanomponao indray izay hitondra ny hafatra ao androany. Alao midera ny anja ny saotra sy ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Androany drevana. Amarana antsika amin'ny fotoana androany. Tsy adintsika ny torotentsika omaly. Fa hanomana surprise ho anao Andriamanitra. Zadino mbola vao manomboka ny herinandro, mbola tsy tapitra ny herinandro, androany vao tapitra izany hoe manomboka rapito izany ilay herinandro. Dia azadino fa hanomana surprise ho antsika Jesosy. Halleluja. Amarana koa zany amarana koa ny fiderana androany dia ataontsika tirana filanitra be ty androany. Maherezitsika rehetrarehetra. Halleluja. Tianao Jesosy. An'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluja. Amen.
amaina ravana malala misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoana izay totosa teto androany. Fisaorantsika mampionina tondran'izay afatra ankira fijorona vavolombelona sy fitarihanasika tanatin'ny fotoam-bavaka. Andriamanitra manankarim-pahasoavana ane amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana traretrany. Mirabantsika rehetra izay tratrantsio tiany koa amin'ity androany ity. Miaraka aminay ianao androany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika. Matoky sy mino fa fotoana fahan'Andriamanitra tena mikasika manokana ny fiainanao androany. Aza manaiky andalo fotoam-bavaka ravana
tsy nandalo kasika Andriamanitra. Maty antoka ianao raha tonga mitandrina andro sabata, mafoy andro anankiray hitsarana nefa tsy nivangina sy tsy voavangana ilay mpanome fitsarana. Tokony andray zavatra ngezabe ianao miala eto androany, andray zava-panahy, ary olona tsy azo ozongozonina amin'ny ara-panahy satria nandalo sabata ray aman'anana. Mbola tsy ampy izay rehetrarehetra izay fa tonga ny fotoana izay ialoantsika tenin'Andriamanitra dia manasanao aho hoe maretatra amin'ny farany. Somary azo lazaina hoe tsy ampy ihany ny fotoana nandray tapany ihany ianao raha ohatra hoe vitatreo izy ianao ny fanarahako an'ity fotoana ity, fa efa vita izay ny hirahira fa miteny anao hoe mbola hiditra amin'ny tontolontsika. Maretatra amin'ny farany. Misaotra anao izay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany, ary mbola apetraka aminao Jesosy apetraka aminao indray ny tenin'Andriamanitra. Teninao Andriamanitra no zarainy eto. Matoky ahy Jehovah Andriamanitra fa tsy mba hisy voaka avy amin'ny fisainako izany, tsy mba hisy avy amin'ny fisainako no voalaza eto, fa ianao ny ametraka hatramin'ny litera ray atao am-bavako, mba paherezana an'ireto fanahy reraka, hamangina ny foniny izay mila n'izany tenin'Andriamanitra izany. Voaka ny foniny tsirairay avy reto, tena hoe ho tanolonaka anireny ny teninao. Ny fanatrehana rasy rehetra, ny faneningelena isan-karazany tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy voatory. Ny afatr'Andriamanitra tsy maintsy tafepita, ary ny voafafy tsy maintsy amoafy zato eny. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Ndao atsika aloha nao hira anankiray idirantsika makany amin'ny tenin'Andriamanitra, afaka mandeha misotro rano kely ianao, mitsangana kely dia miomana amin'ny Baiboly fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mahereza ianao.
Halleluia. Dia faly-miarabantsika rehetra dia tahin'ny tompo samy tahin'ny tompo isika mianakavy miarabantsika rehetra izay hitratrantso eto androany aloha rabanareo aloha izay aloha ny voalohany ataoko manomboka any amin'ny any ambony any Angèle Pagès ny hitako any ambony any Tina Rakotoarizaka Soameva Minisy Matoky Rolianisha Marie-Jo Rodine Marie Kadaka Malala Nambinitso Macrine Jean-Angelina Diamant tonga soa Antonirina Botinavao Nambinitso Macrine Nida Rose Minala Antonirina Botinavao Tsiri Ambaramiel Artisanat de Madagascar tahiny tompontsika Artisanat de Madagascar Lovely-Tina Erika Raka Eriana Miarniena Zamina Camarade Jesosy Erika Raka Asany Apôstôly Artisanat de Madagascar efa intelo zay ny teneniko izy koa Fabiola Zanakandapa Aimé Manambotso Lovely-Tina tahiny Jesosy isika mianakavy maritatra min'ny farany Rantany Marie Charline Mampenira tsara iny izy iny Bert Sava Jesosy Mpandresy Aingonirina Rodriguez tonga soa Tina Rakotoarizaka Miriarandriamalala Kodaniela Suzella mahampikonira ozy izy Suzella Razana so Sylvie tahiny Jesosy vololona nirina Rasoel Malala raha vaviny Tina Antonirina Botinavao izy efa tadidiko tsara mihitsy any Liban i Ajaska Patitsi France Kekerandrena Solo Alléluia Tojo Marinatiana Kalajo io misy namany Marie-Jo io Kalajo Renimalin takiny Jesosy izy pasé tahiny Jesosy tika rehetra Kalajo faly ray ritovy tahiny Jesosy Lantonirina Alléluia tonga soa le tonga vaovao tonga dia arabaitsika metsika bienvenue be mihitsiny Kalajo dia tonga abasoa dia raha mampirenao le tonga avandray rabitso Alléluia amin'ny latsinainy moa amin'ny latsinainy hatramin'ny zomatsika eto foana fa amin'ny sivy sasany alina ny sabata ohatr'izao amin'ny sasany eo amin'ny telo ka hatramin'ny parivany andro Alléluia mambenira mahafinaritra le iraka tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ny filazana aloha dia amin'ny herin'ny androany ohatr'izao tsy eto tokantrano tsika manao tsy eto amin'ny tsety tsy zao ny ahitanareo ny fandarina zany fa any amina toeran-kampany lavidavitra kely any satria dia filazana fa amoaka zanaka tsika amoaka zanaka vavy tsika anambady amin'ny alahady ho avy izao ny vodiondry sy ny fanamasinana Alléluia dia efa any amin'ny toerana any akaiky ny toerana any daholo izay andeha amin'izany ifanotrona amin'izany mariazy satria zanaka tranontsika moa dia izay afaka mihitsy tsika no nandeha amoaka zazavavy kely tsika Alléluia anjaranareo mandinika izy no avoaka amin'izany fa omenanareo ihany ny sary rehefa amin'ny herinandro ambony vita soamantsara ny raharaha dia amin'ny herinandro any zany tsika tsy eto manao sabata foana
fa tsy atao toerana eto fotsiny. Alleloia. Efa mivombonany amin'izany tsika miterina zay miala ny zoma zay dia efa any toerana dia manao weekend ihany zany mody ny ariva efa avy mitondra gâteau ana mariazy avy misakafo beu. Alleloia. Zay ny zavatra hitranga dia tahiny tompo ary tsika menakavy nambiny tsomakirinina izy koa mbola soravako teo zay hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ifampaherezana amin'ity androany ity. Hitra maki tenin'Andriamanitra ary tsika tenin'Andriamanitra izay tena tokony hampieritreritra tsika. Fantatsika moa havana fa ity faharandro ity fiavian'i Jesosy ity dia efa tsy fantatsika intsony hoe roviana vina fa ny zavatra fantatra efa tsy ho ela intsony izy ity. Anisan'ny zavatra anankiray andrasana misaotra rony soazo ny andro amin'ny alan'izay zany fomba filoritso amin'izany makasitraka raha someva hono ny andeha possible zany araka ny zavatra mitranga dia anisan'ny efa elaela no nandrasana zany adiny iranianina sy ny israelianina ary fantatsika fa tamin'ny herinandro io zany ny tanteraka ohatrany hoe eo ambavahoana teo foana io efa elo io ny tokony raitra ny adin'ny israelianina sy ny adin'ny zareo Moyen-Orient zany ary anisan'ny manamarika tantara ngezabe anankiray io ary mety pejy mihitsy ny vadika ary ao ambadika izany tsika dia tsy mahazo varindrina satria voasoratra anatin'ny faminaniana daholo izany zavatra rehetra mitranga izany. Zavatra tiako lazaina aminao zany dia izao hoe aza mandrimandry manandraraha fa isika dia manana zavatra ngezabe andrasana. Ny olona mety tsy manana fa tsika manana zavatra ngeza ary izay mampiavaka atsika kristianina fa maninona tsika misy zavatra iomanana satria tsika misy zavatra andrandray tsy nisy andriamanika fa afaka ny laza fa ho avy any amin'ny rao any lanitra amin'ny fotoana tahaka izao. Ny andriamanitsika rehetra, ny finoantsika rehetra, ny fivavahantsika rehetra ny misy an'izany fampanantenana zany ka tsy olana ny olona raha tsy miomana. Tsy olana mihitsy ny olona raha tsy miomana. Azo mena tsiny ianao raha tsy misy miomana amin'izany ny olona sasany fa isika raha miresaka an'izany fa satria tsika napahana tenaina an'izany. Alleluia. Amen. Ny tsara fimanana ihany no ny tsara fiatrehana ary aza leo ianao raha iresaka momba an'izany foana tsika satria raha tena marina ny ngely avana isan'andro ny olona tokony hampaherezina sy hotenenina momba an'izao fiavian'i Jesosy izao foana saingy mba tsy hampaleo ny olona dia miovaova isan'andro ny torotentsika fa araka ny torotentsika vao tamin'ny fakomaly ngamba izy iny ny amin'ny momba ny mpianatra sy ny apôstôly dia mampiavaka ny apôstôly nampianaran'i Jesosy hitory rehetra zany toriana daholo ny fanasitranana, fananganana maty, ny rehetrarehetra fa ao anatin'izay tsy afa-miala amin'ny filazana fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsika dia manao ny asan'ny apôstôly tsy eto ka aza leo ianao fa izay ny alasantsika eto. Misy teny anankiray vakitsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahefatra ahitsika tsinjery ity. Matetika ny anaty feraparany ahitana dia ary tsindre mandeha koa ny toren'izy ity. Fa androany misy zavatra iray tiako hisintomana ny saintsika. Timoty faharoa toko fahefatra andininy fahaenina hoy ny tenin'Andriamanitra. Anaran'izao soy Paoly hoe fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mby akaiky ny andro fiarako. Toy izantsika ny toendra fa io aloha ny jerentsika andininy fahiny hoe fa izaho dia efa atolotra sahady dia mba mareo amin'ny baibolinao iteny hoe sahady.
ary efa mby akaiky ny andro filaza zany efa akaiky dia mario amin'ny baibolina hoe sahady sy ilay mby mba hatsiarovanao an'ity toriteny androany ity mario kely eo amin'ny baibolina ny azo ato efa ankadre mihitsy hoe sahady io efa hatramin'ny elabe satria misitona ny saiko foana hoe sahady maninona moa hoe sahady ohatrany hoe vetivety kely zany ohatrany hoe mba tsy mbola tokony ohatra hoe manao fotoana man'olona tsika dia mitonga le olona tsika miteny ohatra tonga ohatra hoe manasa olona tsika dia miteny olona hoe miteneny hoe am'roa zany nareo manomboka tonga dia anao mbola mikarakara am'roa mbe folo dia misy tonga dia zany hoe tonga sahady le olona na ohatra hoe mijanona amina toerana mahafinaritra ianao mitsangatsangana na vakansa ary matetika ny vakansa sy ny weekend tapitra sahady nareo tsy mandinika zany io weekend io vetivety io dia tapitra vo zoma ianao fahalipaleroe zoma manifika atory ianao lahady alina fa zany tena hiasa sahady any misy toerana mbola tianao hijanona ary zany mihitsy ny zavatra eritreretin'ny Paoly eto ry havana malala izaho izy dia efa atolotra sahady tareo izy ohatra miteny Paoly tokony tsy mbola zaoko saranga sa ahoana izy nareo lasa sahady ve ny olona miteny an'izany olona mbola nanana eritreritra hanao zavatra akoatran'ny efa vita fa zay le izy efa atolotra sahady ary tena efa mby akaiky ny andro fialana Paoly dia voalaza ny lova-tsofina fa efa nanao programa ny zavatra ho ataony izy amin'ny asan'Andriamanitra i Paoly dia olona farak'izay organise ary Paoly rehefa andeha hanao safitoriana dia fantany tsara ny toerana lehany fantany tsara ny zavatra ho ataony fantany tsara ihany koa ny teny ho teneny izy zany tsy hoe tonga eo tafoana amin'ny Galatiana vao mieritreritra inona reny no teneniko fa mahalany amin'ny fotoana izy dia efa fantany misy arbitre anankiray zay efa tadidinareo hoe le arbitre mety efa tsy miarbitre lalao ntsony izy fa misy lehilahy iny tsy haiko italiana ao sola lobe mihitsy izy dia be maso be zay izy moa izy tsy haiko izy matadidi ny anaran'izy iny anisan'ny arbitre izy reny ny arbitre any anaty jeu dia ny starihany ny ataony anatin'le jeu na baolina reny tena arbitre tena anisan'ny nalaza eran-tany iny lehilahy iny tsy haiko ny anaty sadiko ny ana fa ohatry ny analana italiana pahafa zay mahafan'izy iny dia zao mahatonga anazy hafa noho ny arbitre hafa izy mialohan'ny anaovana hitsarana lalao dia mandany fotoana izy mijery ny lalao ohatra zany contre ohatra hoe Allemagne France sy Allemagne ohatra dia mijery fomba filalaoan'ny équipe de France izy dia fantariny daholo ny anaran'ireo joueur ireo satria fanerasera aminy eo ambony terrain reny arbitre reny tsy ary alala zay ary misy anaran'olona ny anarana ukrainien sy ny anarana reny zareo européana tandrefandreo sarotra tononona be dia ny arbitre tsy voatery manonona anarana refa ianao avy menacarte rouge ianao menacarte rouge ary ianao koa fa ny azy fantany daholo ny anaran'ireo joueur isaky ny match i-arbitre match izy zany ralina dia manomboko maly izy mijery ny fomba filalaoan'ireo dia fantany daholo ny anaran'ireo mpilalao ireo dia fantany ihany koa ny toetran'ireo ny fomba filalaona hoe ty maherihery vaika dia hoarahako maso ary matahotra azy daholo voalaza fa matahotra azy daholo ny mpilalao dia anyka rehefa mitsara ny lalao izy dia fantany hoe ty mody manao marary foana matetika mody manao vo foana ty be fa marina ity maherisetra be mandaka olona dia tsy azo maranitra maso be koa izy Paoly ohatr' izany rehefa andeha hanao asan'Andriamanitra io voalaza ny tojo mihitsy le izy io mihitsy ny Colina zay mihitsy le anaran'le izy io mihitsy misaotra tojo io le arbitre dia jereo amin'ny YouTube amin'ny Google rehefa avy eo dia hitanareo hoe sola loha be ohatry anazy hoe izy fa be maso be atahorana masika izy fa tsara fanahy dia avy eo amin'izay i Paoly zany dia ohatr'izay i Paoly dia tena organise be izy manao asan'Andriamanitra dia fantany hoe aiza moa za ho any Galatia zao ny karazan'olona zao ny toetran'ny olona any zao zany ny toriteny mety amin'izay
rovinany miainga raha teo tonga any amin'izao inona ny moyen de transport andehanako samby veny tsara sa Paul tsy mba olona mandehandeha fa olona tena organisé tsara de hitanareo azoko antoka mino ahako ty le tsy voasoratra fa finoana tanatiko hoe neny Paul zany ny asa ho ataony amin'ny ray volana efa vitany planina androany zany ke mahatonga ny Paul rehavana rehefa andeha hanao asan'Andriamanitra tsy miainga izy aloha fa lasa izy aloha manao asa tanana ka mpanao asa tanana ikoizany Paul de avy eo izy mivarotra an'iny zany hoe mbola misy fotoana hivarotana an'iny dia rehefa vita de fantany ohatrinona no mety vola olaniko amin'izay de tratrany 100 000 de izy vao mandeha azoko antoka fa Paul zany raha voasambotra Paul mbola nisy programa saika ho ataony natonga azy teny zange atolotra sady nefa jereo zange mbola leky andeha anao an'izao jereo tsara sehoako sary nareo tsy haiko na mety ho hitanareo reto sary reto fa ho alefako ihany aloha tsy haiko na mety ho hitanareo amin'ny écran satria niova moa ny écran antsika le miova le reo asehoako sary nareo ireo sary hitanareo reo hitareo reny tsipitsipiky reny reny ny lalana nalehan'ny Paul reny nandeha mitory nandeha nanao asan'Andriamanitra ohatra zao le voalohan'io zao de ty le ohatry ny violet be ty le izy moa tsy de hitanareo zao le izy hoe iza ny violet satria le écran tsy de mananona fa misy am'ireo lalan'ny Paul miainga eto Jerosalema miainga avy eto a Jerosalema izy de misy fotoana izy mandeha nakany a Damasy izy Damaskosy de nakatao Damaskosy izy de misy fotoana izy mipetraka kelany Arabia indray misy fotoana izy miverina kely nakao a Jerosalema de misy fotoana izy rataditsika le nitsoka nakany Tarsisy eto ny Tarsisy aminy da avy eo indray izy makany Antiokia eto Antiokia de avy eo indray izy verina indray izy Barnabasy nakany Jerosalema de avy eo indray izy verina any Antiokia reny de io indray zao io faharoa io ny lalana nalehan'ny Paul tamin'ny voyage-ny faharoa reny maizimaizina le sary fa ialana tsiny lalana nalehan'ny Paul tamin'ny voyage-ny faharoa reny itony zavatra hitatsika itony io sary misy mivezivezy be io reny ny lalana nalehan'ny Paul misy mangamanga ale misy ny retour reo zany tanàna reo hitatsika somary mitongina le sary tonga hatrany Azizy tonga hatraria PDB any Syrie miainga avy aty a Jerosalema tapaka le sary anjara tiako lazaina anareo somary maizimaizina le sary de ohatrany tsy de nety tsara le izy ohatrany tsy de nety tsara le présentation fa mino fa azokazonareo an-tsaina fotsiny azokazonareo an-tsaina fotsiny andraso ndra manasina curseur mampionona satria mantsy tsy mety raha tsy télécharge ena izy lasa be fotoana tsika raha tsy télécharge ena fa izy mantsy tsy narefako sarony amin'ny message mantsy misy fotoana Paul nandeha tongotra misy fotoana izy mandeha rameva misy fotoana izy mandeha briky misy fotoana izy mandeha sambo mialatsiny aminareo fa mazavazava ihany le sary ny zavatra tiako hita zany de zao tsy de voatery le détail an'izy fa ny zavatra tiako hitanareo hoe be de be ny toerana nalehan'ny Paul reo ny vitan'ny Paul mbola navitany teny ihany Paul manao hoe efa tolotra sady mbola tsy nionona zany Paul azonareo le izy mbola tsy nionona i Paul tamin'ny zavatra izay efa vita zavy eo izy atolotra sady ary efa mby hita le sary sady efa mby akaika ny fiala misy ahatra fa za de efa tolotra sahady ozy izy ary efa mby akaika ny andro fialako zany hoe eo amin'le Paul voasambotra iny ny zavatra tonga ao an-tsainy voalohany tsy izy ho faty
satria ho amin'ny Paoly fampatesan'izany azahoany tombony. Alleloia. Ny fampatesana ny amin'ny Paoly azahoany tombony. Tsy le ho faty ny olana eto fa le zavatra tsy vitany. Raha reny ny lalana ny lehany azo antoka mety efa vitany mihitsy amin'ny planinina mandritra ny 6 mois aoriana na herintaona aoriana. Sanginina ny zavatra nitranga. Voasambotra Paoly migadro Paoly ary fantany fa io ny figadrana farany. Dia olona afaka amin'izay. Halleloia. Efa tolotra sahady. Ny zavatra tiako hisintomana ny saintsika dia izao. Vetivety ihany ny fotoana iainantsika eto an-tany eto. Nafinaritra fa nisy hira nataontsika izay teo dia hoy izay hira hoe hira farany nataontsika hoe eto dia seto sy alahelo sy fijaliana hitantsika eto amin'ity tany ity. Soa ihany fa tsy eto ny mandrakizay. Fa raha eto ny mandrakizay, leontsika. Tsy te ho velona mandrakizay tsika raha eto amin'ity tany ity ihany tsika miaina mandrakizay. Raha teto zany tsika nampateny hoe velona foana nareo hoe itsika indray ny angataka aminareo indray mba alona nga ho faty fa tena misy problème indray ngery. Ary le problème ngery Andriamanitra mbola hitondreo hony amin'ny afaka roa taona mbola voanjo eny amin'ny fitsarana ndraiky za afaka hery-taona. Soatra n'Andriamanitra tsika fa tsy eto ny mandrakizay fa eto 7 na 20 ary mielona taka ny rivotra izao fiainantsika eto izao. Ao anatin'izay 7 na 20 inona no vitatsika ho an'Andriamanitra. Raha nieritreritry Paoly tsy tokony mbola voasambotra kosa rangaho izy. Sao dia efa tolotra sahady. Betsaka ny zavatra mbola tiany Paoly atao. Saingy tsy afaka manao tsony izy. Fa raha mbola nomena tombon'andro 50 taona Paoly, nangalany latabatra angezabe mihitsy, nidresseny daholo. Nataony plan amin'ny asa fitoriana izay mbola ho ataony. Ary tonga tany Madagasikara izy izany teny anao. Tonga taty a France izy. Tonga tany Canada izy. Raha mbola nomena 50 taona. Fa izao ny zava-nisy. Za efa tolotra sahady. Tsy afaka anao tsony ara lahy. Efa mby akaiky. Ny andro fiainako. Hoy Davida koa seka anao. Davida koa tena nanam-paniriana mba hanao zavatra be dia be. Ny Samuela faharoa any dia izao ny zavatra nitranga ndraiky efa kitsika ny soramary Samuela faharoa 7. Ny naniriany Davida anao tempoly. Izay fotsiny ny soramandry ohatra. Ajantsika eo ny soramandry. Ny naniriany Davida anao tempoly. Ho an'ny Davida manao tempoly izany tena zavatra ngezabe izany. Ary faniriana. Izao mba tao anaty eritreritry Davida. Samuela faharoa 7:1. Ary raha mipetraka tao an-tranon'ny mpanjaka, ary efa nampiadan'ny Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra nanodidina azy izy. Efa tamin'ny fotoana amin'izay zany nitsaran'ny Davida tamin'ny ady. Niadana izy, tsisy ady intsony. Ary efa mpanjaka niaina tao anaty voninahitra sy harena. Dia tsy mba nanadino an'Andriamanitra zao Davida zao. Ozy izy hoe, omby mpanjaka tamin'ny natanam-paminany, akory zato za mitoetra amin'ny trano sedera. Toetra amin'ny trano sedera zany ohatra mipetraka amin'ireny vila tena farany raitra ireny. Anety izao izy akory ty za mitoetra amin'ny trano sedera. Nefa ny fiainan'Andriamanitra kosa mitoetra anatilay. Tsy zaka ny Davida zany mieritreritra hoe ny tranon'ilay ny fiaran'ny fanekena anaty tranolay, fa izy mipetraka anaty trano mijoalajoala. Fa raha nieritreritry Davida aloha izy any amin'ny tranolay, fa Andriamanitra any amin'ny toerana mijoalajoala. Dia hoy natana tamin'ny mpanjaka. Dia koa le mpanolotsaina maka 19. Dia hoy natana mantsy mpanolotsaina. Dia hoy natana tamin'ny mpanjaka. Andeha ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Jehovah no mombanao. Manana zavatra be dia be zany Davida ao am-pony. Andeha ataovy izay rehetra ao am-pony be dia be zany ny zavatra ao am-pony Davida raha mbola ho an'i Jehovah ihany koa.
dia antananao hoe inona ny ao am-ponao, inona ny zavatra ao am-ponao ho an'i Jehova. Aleloia. Mba misy firy ao aminao, misy firy ao am-ponao ho an'i Jehova. Mahafinaritra fa misy zavatra kely makarakarainy zay ny fandarana andramoka izao any Madagasikara. Ho anareo izay any Madagasikara ao aorianao a, misy zavatra mahafinaritra be ho atao any. Misy fotoana moa ny zavatra rehetra. Misy zavatra karakaraina any. Dia mahafinaritra fa ifandrombahana mihitsy ny manao zavatra ho an'Andriamanitra. Miaraka amin'ny letatra lasana bavintsika ato anatin'ny groupe eto. Aleloia. Satria manan-javatra ao am-po ho atao ho an'i Jehova. Raha ny eritreritry Davida zany ny zavatra be dia be ary tsapany natany zany, arony natany, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Jehova no mombanao. Anisan'ny lehibe indrindra tamin'ny fanirian'i Davida teo amin'ny fiainana ny hanao ny tempoly. Fa inona kely avana ny zavatra nitranga? Ozy izy Jehova mombany ao, ianao ve nanao ny trano itoerana? Ianao ve no nanao trano itoerana? Dia hoy izy Davida, tena za mihitsy Jehova, tena mba alao anao ahy e. Zangy mpanjaka, zangy tahinao e. Hoy izy Jehova ny amin'ny 12 any efa kitsika. Ary rehefa tapitra ny andronao, dia ody mandry any amin'ny razanao ianao. Dia atsangako andimby anao ny zanakao izay ateraka ao, ary ampitoeriko ny fanjakany. Dia io no nanao ny trano ho an'ny anarako, ary za kosa ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay. Nampalahelo ny Davida, nanam-paniriana fa tonga ny valikapatra tamin'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra, tsy ianao ny hanao azy ka. Betsaka ny zavatra ry havana indraindray tiantsika ho atao. Na tsy ataon'Andriamanitra vitantsika izy, na tahaka ny Paoly teanao fa voasambotra. Mety ozy Davida, ho faty sady aho zany tsy mba navita tempoly. Toy izy kosa i Paoly, tena indro efa tolotra sady nefa zangy mbola nanana programa ho any Madagasikara, ho any Androy, ho any amin'ny tsingin'ny Bemara, ho any an-tapon'ny Orombe. Programa saingy ny olana atolotra sady aho. Ry havako, misy mpanjaka anankiray eto amin'ny baiboly izay tena somary nahavariana anahy mihitsy satria tokony ho faty izy. Any mpanjaka faharoa, 20, narariany Ezekia sy ny nanaretany ary ny nampamangina ny Berodakapéroda mampanjakany Babilônazy sy nampatesany. Andiny voalohany, ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia, ary isahy ampaminany zanaka Amoza nakao aminy, ka nalaza tamin'izy lazao ny ankonanao, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia tena nisy zavatra anankiray nahavariana ngezabe satria nisy olona kay afaka miady varotra amin'Andriamanitra hoe alao aho tsy ho faty, na dia efa ny tena Andriamanitra hoe ho faty ianao. Izay nge mahatonga an'Andriamanitra tena mampiaiky ry havana hoe Andriamanitra tena rehefa miteny avy ary fandahatra isika, Andriamanitra zany azo ataonao resaka aminy. Na dia ny amin'ny ainao azy, na dia ny amin'ny fahafatesanao azy, azo atao ke ry havana amin'ny fampirana amin'Andriamanitra, avy ary fandahatra isika, ary tena ifandahatra tokoa. Satria tena andahatra Ezekia, dia todika tany amin'ny rindrina izy ka nibavaka tamin'i Jehova nanao hoe Jehova, enganika ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehana tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, sy nanovako izay tsara teo masonao. Dia tomamy mafy dia mafy izy. Mba miteny koa Ezekia, dia ho faty sahady ve za Jehova? Handray Jehova, ho faty sahady ve za Jehova? Efa mbiakaiko koa ny fialako. Dia nitomany satria maninona? Mbola teo velona izy. Ohatry mbola te hanao an'ilay asan'Andriamanitra, ohatry mbola te amin'ny fahafapoan'Andriamanitra. Ary ny zavatra nahafinaritra dia izao, tena henon'Andriamanitra ny toy ny ranomasina.
ianao ngeravaka raha mitodika any amin'ny rindrina tsy rindrina ny resahanao fa Jehovah ndika zany mitodika amin'ny rindrina zany a tsy mitodika tany amin'ny Isaia koa izy eto ambavaka rahalany misy fotoantsika anatin'ny problème antsika ao tsy mitodika any amin'ny Isaia tsony rehefa mitombo ara-panahiny dia ho tsapanao zany hoe tsy mila entina ambavaka zany aloha androany fa za mihitsy mila mivavaka mila mitodika any amin'ny rindrina tsika manana groupe mpitondra ambavaka fa za miteny anao ho hitanareo ange mitodika aminareo ato amin'ny groupe ho hitanareo ange fa arakaraky ny androsoanareo hitombonareo ara-panahy dia manomboka ho adinonareo zany matahotra zavatra lava zany dia ohatra tsy mety mionona mihitsy raha tsy misy mitondra ambavaka za miteny tsy raha tsy mitondra ambavaka daaro na fandratambavaka zay mpetina ambavaka mba ho maina lehilahy mba ohatra nisy azy dia mitsiky fotsiny aty hoe zany ry zay tsy azo atao zany finoana zany fa ho hitanao zany hoe ho avy ny fotoana ianao io any amin'ny rindrina sisa anao no mitodika any amin'ny rindrina sisa anao no mitodika tsy miandry aki-avitra ntsony ianao tsy ratsy akory ny aki-avitra ary tena ilaina ny fandarana aki-avitra fitondrana ambavaka fa teto samy mpanompon'Andriamanitra ny teo Isaia mpaminany Ezekia mpanjaka fa iny anatony Ezekia na dia teo azy Isaia lasa izy mitodika tany amin'ny rindrina dia niresaka tamin'izao Jehovah dia tsy mba tadidinao ve Jehovah tsarina dia tamin'ny fahamarinana teo anatrehanao tsarovy ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo imasonao za miteny amintsika na hoela na hoainga tsy fanozonana zany fahalalana mpiainana na izana ianao tsy maintsy tonga eo amin'ny fandrinana eo ambonin'io fandrina anankiray io tsika aki-avitra sy vavaka matsiro marina zany na hoela na hoaingana na mifady anina isan-kerinandro tsika na mitoroteny isan'andro tsika na mifady ny ratsy isan'andro tsika tsy maintsy ho avy ny fotoana tongavanao io eo ambony fandrina ary hiala ny ainao hiala ny aiko eo ambony fandrina na hoela na hoaingana raha be indrindra zany 20 ozy ny tenin'Andriamanitra raha 100 taona moa za aloha tsy maniry ho velona 100 taona zany raha za manokana alao ary zavana eo amin'ny 20 mbola matsiaro saina tsara iny any eo ambony fandrina koa zay zany ny vita fa le 20 amin'ny 100 taona efa tena tsisy fiainana vanina reny ntsony tsy mety amiko reny alleloia raha mba mety Jehovah zany dia eo amin'ny 70-80 io mety amiko tsara alleloia teny fikasany inona no zavatra olazaintsika eo ambony farafaran'ny hôpitaly amin'izay fotoana izay manan-javatra ve tsika hoentina ary za miteny mba hamaky an'io commentaire ny Roly Anisy io ary zay zany izy efa akaiky mitodika mihitsy androany ho anareo 70-80 taona mbola mihaino eto inona no lazainareo amin'ny fotoana tsy misy azo ny dokotera atao tsony amin'izany ny dokotera efa manary amin'ny hefitrilany mampianatso ny fianakaviana amin'ny teny hoe tena tsy ho namantsika ntsony izy atsoaty ianao sisa sy ny rindrina valabo zany ampy amintsika rehetrarehetra zay miteny tsy maintsy andalo fampatesanytsika afaka hiteny be tsika amin'izany fotoana zany vitako ny asanao Andriamanitra efa niady tsara na vita ny fiazakazahako afaka hiteny an'izany be tsika misy raha-panakarena be zay tsy manaiky antitra zay misy ny teny hoe za tsy manaiky antitra dia inona ny ataony zareo vao mifoha maraina dia manakarama lafo be an'ireny coach reny izy reny coach mpampanao fanatanjahantena dia manana programa be da mihitsy izy fanatanjaham-batana fotsiny
satria tena tseken'ny say mihitsy hoe ho antitra izy dia ho faty nefa na tiny na tsy tiny na mbola andany 4 miliara amin'ny coaching izy na mbola andany adiny firy anaty salle de sport izy tsy maintsy ho faty tsy maintsy ho reraka. Inona ary zany nolazany zany olo zany eo ambony farafaran'ny hôpitaly rahatra zay hoe ho avy ny fotoana mety tsy maintsy tena izy za Andriamanitra navita ny fikotranako a Jehova raha hitanao am'izao ohatra mbola misy ozatra mijanona ihany Jehova adiny endry isan'andro lahatany amin'ny salle de sport Jehova nanatanjatena dia hoy Jehova hoe dia inona ny idirako tamin'izay inona ny tombotsoako tamin'izay inona ny tombotsoanao raha manoloana an' Jehova raha vitanao ny tazona ny formanao tamin'ny alalan'ny azakazaka fa i Paoly nanan'olazay ny Paoly zaho izy dia efa ho atolotra sahady fa taorianan'izany natonga ny Paoly somary natonga ny Paoly ny olona dia niteny taorianan'izany efa niady ny ady tsara natateraka amin'ny fiazaka zahako nitahiry ny finoana zany rehetrarehetra zany afahana miatrika eo amin'ny ambony fandriana ny hôpitaly rahatra izay marary ianao. Misy raha mahakasika be foko tena mampitomany anazy raha ohatra ka tsy tapahan'ny Facebook zay mety alefako rehefa zao le hira ohatr'izao za tantaran'le hira hoe lehilahy efa antitra zany le mihira ary piratina be atao amin'ny groupe izay mare zay mpira zay satria ary zareo le mihira an'le hoe thank you Lord for your blessings on me le fatatsika rehefa tafahony mpiran'iny any ny dadan'iny le rahalahy lead vocal iny dia mihira ry zareo dia ohatrohatr'izao le tonikira hoe zangeozy izy Jehova efa reraka ahako efa hitako izy hoe efa manomboka mody ny masoandroko efa manomboka mirotsaka ny alina eo amin'ny fiainako efa hitako efa tsinjoko fa ho tapitra ny androko tena tsapako izy dia efa mandindondindona fa ho tapitra efa tsy te ho lasa lavitra tsony aho izy dia zao ny zavatra mba teneniny amin'ireo refrain manao hoe ny asa napetraka ao tamiko Jehova natoky ananao an'ireo natoky tamin'ny asa izay napetraka ao ary koa izy nataoko izay nahvokatra ny tany nataoko izay nahvokatra ny tanymboly zany hoe ny asa fitoriana zany fa saingy tsapako ankehitriny ozy izy le hira fa efa mereraka zao Jehova ozy izy efa vonona miandry ahako efa vonona ody any an-trano ody any aminao halleloia tsara zay tena manindrona ny foko ary rehefa anaty zomontsika rehefa veraka izy na tsy tokony angataka hira any any hira angatahako zay hiry zay zahako ny andefan'izay zay tojo andefan'izay hiry zay ary rehefa anaty zoma rehefa avy eo fa tena manindrona fo zany izy zany rehefa mieritreritra tokoa ianao hoe io rangaha io tokoa zany nanompo an'andry ozy zaho izy nanompo an'Andriamanitra hatramin'izay ny ainako nanao ny asan'i Jesosy ahako tena mihiry izy miteny manao hoe ankehitriny Jehova reraka ahako efa reraka tsy mahavita firy tsony aho miandry anao azy izy efa vonona ny ody aho afaka miteny an'izany ve tsika rehefa namalala satria tsika tsy maintsy tonga eo amin'izay reraka izay zao ianao mbola manana hery ozy izy rolita hoe ianay zany efa kaiky tsy fantatro na efa kaiky na mbola lavitra roly fa ny zavatra fantatro alleloia afaka tody satria ny zavatra fantatro roly sy nareo rehetra zay eto indrindra ho anareo efa antitra nefa tadidio fa ny fialantsika eto tsy miandry atsika antitra misy ny lasa loha fa indrindra ho anareo antitra izay efa mihoatra ny 80 taona manomboka miditra amin'ny faharerahana ange nareo zao ve nareo sa afaka 10 taona vao iainga andeha ameno bagage nareo entina ampisehoana natrehan'Andriamanitra tahaka ny Ezekia ozy Ezekia tsarovy
zany hoe tsarovy zany a zavatra efa lasa zany zavatra efa vita tsarovy Andriamanitra engany ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao taizarytsika re nandeha teo anatrehany raha any amin'ny 520 taona tsika vao anomboka ivava anomboka an'Andriamanitra efa lasa tsika amin'ny 520 taona dia misy zavatra tena ho tsarovana ve zany i Davida te hanao fa tsy navelan'Andriamanitra anao tempoly i Paoly mbola te hiezaka fa tapotra sady ny andro tapotra sady ny fotoana ary tsika manahoana ity misy zavatra ray mahalasana ny foko ny saiko momba ny tantaran'i Ezekia tao ambadiky ny vavaka Ezekia dia nomen'Andriamanitra tombon'andro 520 taona Ezekia voalaza ny tenin'Andriamanitra aloha fa tsy misy mpanjaka tsara fanahy ohatran'i Ezekia tena mora fanahy sady tsara fanahy io Ezekia ary marina ny teniny hoe zaho izy ianganaika ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo masonao reo zany namaritra ny zavatra nataony Ezekia tamin'ny andron'ny fahatanorany sy andron'ny 520 taona tany hoany izy dia efa nanomboka nanjaka ary nanjaka teo amin'ny 920 taona teo zany Ezekia zany fa zao tena nandeha tamin'ny fahamarinana Ezekia ary hotakalo zany toy izy Andriamanitra ao fa ampiko 520 taona ary dia faly Ezekia hozy ny ten'Andriamanitra mivavaka ny any amin'ny andininy fahadimy amin'ny mpanjaka faharoa efa ninoko ny fitarainany ary efa hitako ny ranomasonao indro asitrana anao ka raha afaka apizy dia hiakatra ao an-tranon'i Jehovah ianao ary ampiko 520 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria ary ity tanàna ity no ny amin'ny tenako sy Davida mpanompo ampiana 520 taona neny Ezekia zany teo dia fantatra mazava fa 520 taona tsy tena ampiko fotsiny dia mbola mila miomana indray rapitso ary fandrika kely ihany zany teo anatrehan'ny Ezekia manofo azy satria fantany hoe mbola 520 taona tsy hoe atsoany herintaona mihitsy na misy problème na marary zany afaka 2 taona tsy mbola io le afatetsaka ny tompo aloha Yolande Nina zay avy nitanao teto azonareo le ampafantarina zany hoe 520 taona ianao mbola velona dia mahatonga atsika raha hitany aminao zao hoe tsy mbola tonga zany Jesosy anatin'ny 20 taona raha zay zany ny zavatra mitranga miteny Jesosy hoe afaka 20 taona mihitsy vao avy ny dikan'izany petsaka amintsika nandeha hiverina anao foana aloha dia any amin'ny 720 taona any ibebaka tsika fantatritsika nge fa mela Andriamanitra ahoana fahitanareo an'izay raisonnement zay mety marina ve zany sadiso hoe tenena zany hoe tsy tonga rapitso zany Jesosy tsisy azany tampoka be fa afaka 520 taona tonga Jesosy betsaka amintsika ho any hiverin-dalana satria betsaka inge zava-mahafinaritra eo ivelany ao dia ozy tsika Jehovah ny teny fa raha hiverina amiko andreo dia hiverina aminareo koa raha hiverina nareo dia amiko ny hiverenanareo tena andoranga aloha andeha kely ohatra mbola misy fialam-boly mahafinaritra be ao ananinao fa andao aloha Halleluia fantatry tojo ngarana bavy Yolande no hoe surprise be mba sy présentation ry tojo Halleluia zao ny zavatra tena nitranga ry havana malala aizy tomako ny sainao androany ny avant an'io narariny Ezekia io tena 5 étoiles ny fanompona nataony Ezekia nandritra an'io aretin'io tena tao anaty zany hoe akaiky an'Andriamanitra fa ny après an'io nandisy fanantenana mety mbola tsy nitoriko taminao teto angambany hoe fananinona nanahoana Ezekia inona ny nandaniana Ezekia ny 520 taona fanampitra azo antoka fa nanomezan'Andriamanitra 520 taona fanampiny azy dia niandry Andriamanitra ny tsaratsara kokoa noho ny avant sy ny pendant satria efa après io
jereo tsara nandaliny ezeka vakitsika ten'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo andininy faharoa-mbifolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany dia nampitondrain'ny Berodaka Baladana zanaky Baladana mpanjakan'ny Babilôna taratasy sy fanomezana ho an'i Ezeka rehefa reny fanarara izy. Voalohany indrindra tao ambadiky ny aretin'i Ezeka dia tonga be dia be mpanjaka tonga nanome fanomezana anazy hoe manome solondrona koa zany marary fa andao taorinan'io voataorinan'io aretin'io zany nisy zatra misokatra vaovao indray tao amin'ny fiainan'i Ezeka ny ara-bola ny ara-pitahiana be dia be ny fanomezana voarainy fa andao itoitsika andiny fahatelo ambin'ny folo ary Ezeka nandray azy ka naneo azy ny trano rehetra fitehirizany zava-tsoa dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara sy ny trano fitehirizana ny fiadiany rehetra mba amin'izay rehetra tao amin'ny firaketany tsy nisy zavatra tsy nasehon'i Ezeka azy na ny tao an-tranony na tao amin'ny fanjakana rehetra. Mety mbola tsy azonareo zao inona ny zavatra mitranga teto, izany mety mahatakatra inona zany ny zavatra nataon'i Ezeka teto. Tsaratsara tsy nataon'i Ezeka. Misy terme anankiray izay tiako isan'olatra eto izay mahasoratra an'izay tena hotahian'Andriamanitra be mihitsy. Mife an'izany zavatra nataon'i Ezeka zany. Tamin'izany dia efa nisy izay zavatra izay malaza be amin'izao tsika miaina izao. Iza nahita an'izay mo zay, iza nahita an'izay teny zay, teny mifandraika amin'ny zavatra nataon'i Ezeka io. Soatra mampiondry oera. Zany ny atao hoe oera. Tamin'izany dia efa nisy ny oera. Oera tsy maintsy mandeha. Tsy toetran'i Ezeka tamin'ny voalohany mihitsy zany. Nandeha tamin'ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona mahatonga indrindra tsy sitrapon'Andriamanitra? Tojo izantsika ny tena. Dia nakany amin'ny Ezeka mpanjaka Isaia mpaminany. Ka nanao taminy hoe ahoana no lazain'ireo olona nankaty aminareo? Ary avy taiza moa izy? Ary hoy Ezeka, avy tany an-tany lavitra izy, dia avy tany Babilôna. Dia hoy izy, ho inona avy no hitany tato an-tranonao? Ary hoy Ezeka, izay rehetra ato an-trano dia vitany avokoa. Tsy misy zavatra tsy nasehoko azy ny ato amin'ny fireketako rehetra. Ary hoy Isaia tamin'ny Ezeka, enoy ny tenin'i Jehovah. Inona ny hevitry Jehovah tamin'ilay izy? Indro, avy ny andro, ka hoentina ny Babilôna izay rehetra an-tranonao sy izay rehetra no hoarin'ny razanao, ka voarakitra mandrakandroany. Eny, tsisy sisa hijanona ninona hoy Jehovah. Ary na dia niteraka ao azy, dia hisy hoentiny any, ka ho tandonaka eo amin'ny lapan'ny Babilôna io. Ary hoy Ezeka tamin'ny Isaia, tsara ny tenin'i Jehovah izay nilazainao. Ary koa izy, eny, tsy izany mba raha misy fiadanana amin'ny andro ka andro fahizay. Tsy tian'i Jehovah izay zavatra izay. Noho ny sitrana zany nitsangana avy teo i Ezeka dia nisy vahiny be dia be tonga. Tsy haiko izay tao anatin'ny eritreritry Ezeka hoe hijory vavolombelona ve za dia asehoko daholo amin'izay ny momba ny fiainako rehetra mihitsy. Asehoko azy ny trano firaketako, asehoko azy ny soavaly sy ny kalesy sy ny rehetrarehetra sy ny menaka tsara sy ny volafotsy sy ny volamena sy ny zava-manitra sy ny fitehirizana ny fiadiana rehetrarehetra napoitra ny daholo. Miova oeraoera ny dika amin'izany. Ary za miterenao fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny oeraoera. Ny tsy mietratra hoe fizoana vavolombelona dia asehoko dia re misy pastera mihitsy ohatra manao live ilay andro ihany ahitan'izay mihitsy pastera Madagasikara mialatsiny dia tsisy hoe fitoriteny tsisy hoe ohatra hoe misy maka kamera izy dia voaka vao an-trano dia manao ilay akanjo dia miditra kely anaty tômôbila anankiray tsara tarehy dia mivoaka indray ohatra hoe tsy ny andehanana dia miditra anatin'ilay katikatiny indray ohatra manao film kely tsy miteny izay. Izao ny zavatra atao an-tsaiko. Tena atao an-tsaiko. Tsy fantatro koa ry pastera izy tsy namako tsy fantatro. Fa ny zavatra atao an-tsaiko fotsiny inona ny tombontsoa amin'izao zavatra ataon'izao amin'ny asan'Andriamanitra? Inona? Misy fiantraikany misy inona nahatonga inona zany zao nanao an'izay? Hoe mitaha Andriamanitra ve? Za miteny antsika ny fitahiana azontsika avy amin'Andriamanitra lanitra. Tsisy dikany ireny.
ary raha refesitsika amin'ireny ny atao hoe fitahian'Andriamanitra tsisy dikany amintsika izao velonay zao, tsisy dikany amintsika izao miova fo zao, tsisy dikany amintsika izany hoe fiovam-po ty zahako dia lasa apôstôly hozy izy Paoly, dia nataony Paoly tahaka ny taim-boraka ireny rehetrarehetra ireny. Tsisy ilanan'izany ry amako, sady tsisy ilanan'izany tsy problèman'ny olona zany. Mety mampiva ny toro-teny enonao eto amiko eto ve raha mpisehoako anao ny sariny tômôbiliko? Mety tsisy a, mety fiovanany amin'ny zavatra hafa. Zany nataony Ezeka. Zany hoe ny 5 taona nomena tombono azy vao menam-palelo an'Andriamanitra indray. Ary ho avy nefa le fotoana tsy maintsy iverenana eo ambony fandriana. Ary tena ho avy Isaia iteny fa tena androany le fotoana maty anao androany. Taoriana le zavatra efa nitsaroana na azahoana 5 taona. Inona indray ary zao? Inona indray ary zao? Le ho tenenina itodika any amin'ny rindrina hoe tsaroanao ve ny nandehanao? Dosy zao tena tsaroako le oeraoeranao ka. Nasehonao dao ina moa nasehonao tamin'ireny? Tsy mba nitorenao ny amiko. Tsy mba nizaranao ny fahatsarako le olona. Ny fahatsaran'Andriamanitra ry amina tsy mifampisehoanao izay ao an-traminao. Ara-panompon'Andriamanitra tsika, zavatra ray ihany ny tanjonsika. Isaky misy zavatra ataotsika dia izao. Misy fiatraikany ara-panahin'ny olona ve ty? Misy fiatraikany tsara ho amin'ny ara-panahin'ny olona ve ty? Satria tsika indray mpanompon'Andriamanitra. Raha ohatra tsika mpivarotra tômôbilina fotsiny, dia inona moa maharatsy an'izany? Asehoko daholo ny tômôbiliko ao an-tokotaniko ohatra. Ka asa kokoa tsioko. Diso ve zara mpivarotra tômôbila dia ho asehoko daholo ny tômôbiliko amidy ohatra. Diso ve nareo mpivarotra akanjo dia asehonareo daholo ny akanjonareo amidy. Ka zay ny asanareo e. Fara-pastera dia ho asehoko anareo daholo amin'izay ny tômôbilako sy ny tranoko sy ny izay rehetrarehetra nanako. Diso ve sasa marina? Tsy fantatro fa neny Ezeka aloha dia diso izy teo anaty an'Andriamanitra. Ry havana, efa ho atolotra sady tsika tsoatsy. Efa mbiakaiky ny fialantsika. Maro ny te-hanao mihoatra. Ozy Andriamanitra hatreo ihany aloha ka. Za ozy Davida te-hanao tempoly. Tsy ianao ny hanao azy fa ny zanakao. Fa izay efa nataonareo efa ampy. Andinihako ny mombanao raha avitra ao aoriana kely eo. Mijery anao Andriamanitra androany. Mijery anao Andriamanitra androany. Mety manao ahoana? Mety manao ahoana? Mbola be ve ny tsy vita sa? Mbola tsy nanomboka akory aza? Tsy fantatro. Andriamanitra no mahalala an'izany. Misy amintsika mety mieritreritra tsika tena mahavita zavatra fa mety eo anaty an'Andriamanitra dia mbola tsy navita ny ninona akory. Tsy fantatro. Nefa mampahiranao kosa nefa ataovy foana ny asan'Andriamanitra. Manomboa androany. So tonga eo amin'ilay fotoana ianao. Dia hiteny amin'izay ny ozy izy ny dokotera hoe satria izay averiko foana. Tandremo amintsika ka diso hevitra ka hoe mieritreritra hoe satria tsika mivavaka dia tsy arary. Satria tsika mivavaka dia tsy mba ho tonga ao anatin'izany aretin'izany. Aza mieritreritra tsika. Fa na mifady hanina firy andro aro atsika. Tsy maintsy tonga eo fandrinana eo hôpitaly itsika. Ary za mino. Fa tsy mba misy amintsika reto no faty tampoka hoe tratra ny aksidant mahatsiravina izany. Fa mety mba handry amin'ny fiadanana tsika. Mandry amin'ny fiadanana izany Davida teo am-pandrinana mbola nanafatra izy. Zao avy tiavo-Andriamanitra. Tiavo ny Andriamanitra izay nitiavoko ry Solomona. Zay, endry tsara daholo courage. Tsy miala amin'i Jesosy. Zay kipy amin'izay masina. Anina teo mandry amin'ny fiadanana tsy maintsy andry.
fa misy tonga dia mainy trano ny tsanandry tonga dia may ao anatin'io trano iny, misy tonga dia mitondra tomobily to dia tonga dia tsisy raisina. Tsy fahafatesana ny fiadanana zany. Fa ny fanontaniana dia zao, avitany anjaranao ve ianao? Tena dinio zay zavatra teneniko anao zay andro any. Ina ny andaninao ny andronao? Fa misy olona any mandany ny androny manompo an'Andriamanitra fo. Za mampiarana rehetrarehetra andro any. Misy zavatra eo am-pelatananareo asan'Andriamanitra. Mitodika amin'ny groupe izay maharesy aho, Lovely Mahiresa. Tohizo ny famotinana toriteny. Mampionina, tohizo ny asan'Andriamanitra. Aza vela mijanona ny asan'Andriamanitra. Ataovany misy andrata, tario ny fotoana. Ataovany fampianarana baiboly, tohizo. Rosemina, tohizo ny vavaka maneran-tany. Atsarao, manaova foana. Marizao, alefaso ny teninaina. Te atory ianao indraindray, mety misy fotoana tsy salama. Jonathan misy fotoana voan'ny gripa be, taovy ihany ny commencement akila Jonathan. Ny Akiery, ataovy Relina. Ny Akigetse-mané, tojo, ataovy. Matoky anao a. Aleluia. Iaina. Ao aoriana kely hoe verina ny teninaina. I Angelina Diamant, Akisino, amin'ny teny anglisy, avy veriny reny. Amin'ny fotoana iveriny fity anao ina moa da aki résumé. Mety misy efa matika ny zavatra teneniko ve? Izy mbola tsy voateniko. Fa maninona moa reny no nataontsika? Mba tsy tonga amin'ilay fotoana ianao hoe zany ohatrany tsy mahavita kely androany fa amin'ny herinandro anao voasambotra tampoka ianao. Eo anao voateny tena voasambotra sady ahako. Tsisy azoko atao tsotry. Efa tolotra sady aho. Efa mbi akaiky ny andro ilako. Aiza tsony? Akiavitra efa nyteneniko teo Lina. Efa teneniko teo akiavitra. Efa teneniko teo Lina ho nosoratako note ato angeny ny anaranareo e. Reheto avy nytonoko teo Lovely de Rosemina de Mampionina de Marizao de Lina de Tojo de Jonathan de Iaina de i Angelina Diamant de Fity. Reo daholo efa nytonoko teo. Verenenao ty vidéo io tsisy adiniko teo. Efa noteko ato zay mba tsisy hoery. Akiery Marizao efa teneniko teo e. Nareo kosa efa teneniko teo daholo zany akiery sy akiavitra zany a. Hatramin'ny teninaina ary ny teneniko teo. Amen. Satria maninona mba tsy tonga amintsika zany hoe tena io manandehanao amin'izay tsika. Aki Lovely efa teneniko teo Lovely, aki ny Lovely ozy Lovely de Mampionina famotena de ny aki cuisine ny tsy mbola voateniko teo. Aki cuisine sisa ny tsy voateniko teo maheranambavy soamera. Lasa hoe akiery Zoklina, akiery, akiavitra kay. Ny fintina ny Lovely io any teneniko voalohany teo zay ho anareo tsy miheno tsara. Ainy e. Efa voateniko zany Lina fa le anarany efa dalina diso hoe fa ny fintina ny Lovely mihitsy no teneniko voalohany teo de reo Mampionina. Alléluia. Ataovy, tohizo. Fa reny no tantarintsika rehefa aoriana. Amin'izany fotoana zany tsy hajan'ny eritreretintsika zay ny vitako atao hoana ary. Tsy maintsy miala etintsika. Inona ary ny azontsika atao tsony? Fa zao kosa navita ny fiazakasahako. Misaotra ny memanambotsoe any zao mba nanampy anaty hoe efa voatendra ranambavy Lovely. De misaotra le vadiko koa hoe manampy anahy hoe efa famadika fotsiny izy rehefa samy efa mandray ny tandrifiny fotsiny. Ny anaranareo efa notonoka ato fa ny anarana fandalina ndray mety mifandiso. Alléluia. Misaotra $100. Ho tahiny tompany antsika menakavy.
maintsy mialy eto tsika rehetrarehetra mba tsy tonga am'le tena zay sady ve fa hoana azy izy ny olona zay sady saky vo neky andeha hanomboka anao fandarana e fa ianao hatram'izay nanao inona ao izy ny teny avy any ambony eo amin'ny fandrinany hopitalo atsika amin'izany efa ny saina sisa be fa ny mifofinaina amin'ny efa oxygène tsy maniry loza atsika koa fa tsy maintsy tonga amintsika hoa zany saotra tojo za koa hery akitsy mietiny ay misy tokoa ny akitsy mietiny ranabavy zamina alleloia amin'izany fotoana zany a izy le hira anankiray zay hoe efa mamakivaky an'le loasa sisy ianao rery tsisy manaraka anao zany tsony mandeha tsirairay miampity tsika ny ampitan'ilay loasa miaingeto tsika andeha hoeny amin'ilay misy an'Andriamanitra amakivaky loasa tsika itsika rery sisa mandeha amin'io tsy misy olona nampy atsika tsony amen fa tsika rery inona no lazaiko anatrany Andriamanitra raha tonga eo anatrany Andriamanitra zay nge le tenin'Andriamanitra manao hoe miomana eo amin'Andriamanitra iomanana io inona ny fimanana atao ataovy ny asa ny teny ity-tany ataovy ny asa ny teny velonaina ianao ataovy ny azakazaka tena mbola afaka miazakazaka ianao fa i Paoly raha nyteny fa navita ny fiazakazahako a tena azakazaka zany natao ny Paoly zany ary tsy misy olona antitra be avita azakazaka fa tsy eli mpaminany fa azakazaka zany natokana ho an'ny olona mbola anatin'ny herin'ny tsara rovina ianao no mikitory-teny afaka folo taona amin'izany ianao efa tsy kohaka mibetsaka amin'ny zavatra eno arabainatro ny tenin'Andriamanitra zay bakitsika no ady Timoty fahafiry Timoty fa tsy fahitra na voalohana faharoa kohaka mibetsaka amin'izany mba te hiteny ny zavatra mafy ianao mila vantolinina kely ravana manara zaho miteny aminao a inona ny teny pasitera teny zara-pitso andeha hamagy anareo metsa-tanana fa izany ianao reraka be ato an-tranona to niakatra ndraiky retentionko programa amin'io vita ianao zany nitory-teny amin'ny sabata zany nitory-teny amin'ny sabata ataontsika mahita anazy io fa izy ianao niakatra ndraiky nidina inona ny nidina retentionko nidina tsy afaka angambandroany zao ianao mbola am'le izy atovy nonge lefako aminao ty hery ty androany le ira tiako be teneniko anao teo alleloia raha sanatry tapaka ny fandarina anao ty hery ty bizomamy tsika rehetra voarainareo ny afatra ataovy ny asan'Andriamanitra mbola zao ianao zao mbola misy azo tantaraina zao ianao zao mbola misy azo atotona zao amin'izany fitopolo taona ianao itory-teny de amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny aiza moa le izy efa le miry an'le any rifanadinonao avia na le tononkira tsy tadidinao tsony hoe avia moa iezany Alzheimer efa mihinana amin'izany de araka le tenin'ny Paoly hoe inona moa le tenin'ny Paoly tsy tadidinao tsony any ianao vo hiazakazaka mety tsy havita ny fiazakazahanao ianao zao ianao mbola ao tsara zao ianao mbola tena ny feo anao mbola avo mbola tsy mangozozo ianao dao hiazakazaka ataontsika tery ty ho voninahitr'Andriamanitra ataontsika tery ty de pitika solonify tsy afaka miteny zavatra fo tsy afaka manao fofofo de fofofo ny rivotra tamin'iny aly iny tsy mba tsy pitika ny solonifinao amin'izany efa tsy izy tsony inona moa zany tena zany de le tenin'Andriamanitra tsy tafita tsony zao anao mbola fofofo fa tsy navita mitsoka ny sambo alleloia hotahiny tompany antsika menakavy atolotra mpitiavana be anareo tery ty de nitantara kely nyty fotsiny zany pastera le nangesokisarynareo alleloia de zahako eny andalandalana eny any asiko fandika-teny kely tsotsotra zao zany le izy ity tadidinareo hoe rakizy
ity rahalahy ty a lay piran'le hoe raha mbola manana tafo fotsiny mbola misy sakafo ao de efa faly ity pastera de ity dadany de pastera ihany koa ny dadany de ity vadiny de miresadresaka izy telo mianaka eo amoron-drano ao de miteny hoe tadidinao ve dada izy tiry ty ohatr'izao de eno izy izy de mifampiresadresaka tena mahakasika be anahy le hira le andininy fahatelo izy le dadany tena mahakasika anahy ohatro de le dadany navelany hira voalohany le tononkira zany de milaza ohatrohatran'izao hoe zaho izy izy manino moa izy ty niasa n'Andriamanitra foana hatramin'izay fa ankehitriny izy efa manomboka me reraka efa mody ny masoandro sy ny sisa zany de hitako izy hoe efa tsy de afaka tsony efa tena reraka be ny haiko de za Andriamanitra izy izy efa vitako ny asanao natoky ange zaho izy tamin'ny asanao Andriamanitra fa ankehitriny izy izy efa voninahiko alaivo amin'izay halleloia nika ataontsika tirity ho voninahitra Andriamanitra de menofinahitra tsika rehetrarehetra atolotra mpitiavana be anareo tirity de ao aorianan'izay hivavaka avy hatrany isika menofinahitra daholo tasaloha Looking forward to it, really. Through the valleys of this life, I have wandered, and I would for Jesus all along the way. But now our saving sun for me is setting. I have reached the end of my way. Lord, I've been faithful in the service you have given, and the harvest of the field, Lord, I have done. But now my steps are weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Looking back upon the life I've lived for Jesus, I can see how He has blessed me all the way. And each tear I shed just helped me humble, and each burden only taught me how to pray. Lord, I've been faithful in the service you have given, and the harvest of the field, Lord, I have done. But now my steps are weary. Lord, I'm ready to go home. Though I hate to leave so many friends behind me, and the parting of our way will break my heart, but I'll wait for them inside the gates of heaven, where the chains of God will never part. Lord, I've been faithful in the service you have given, and the harvest of the field, Lord, I have done. But now my steps are growing weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home.
averiko kely Jonathan raha misy ton'le hira sao dia azony Jonathan mba alefa ao azafady raha ohatra ka afaka Jonathan. Through the valleys of this life, I will Jesus along the way. But now our saving sun from his setting, I have reached the ending of my way. Lord, I've been faithful in the service you have given, and the harvest of the field, Lord, I have done. But now my steps are going weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Hallelujah, Jehovah. Looking back upon the life I lived for Jesus, I can see how He has blessed me all the way. And each tear I shed just helped to keep me humble. And each burden only taught me how to and the hardest of the field, Lord, I have done. But now my steps are growing weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Though I hate to leave so many years behind me, and the parting of our way will break my heart, but I'll wait for them inside the gates of heaven, where the children of God will never part. You have given and the hardest of the field, Lord, I have done. But now Lord, I'm ready to go home. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Amen, Jesus. Zany tokoa Jehovah'Andriamanitra ny iranay androany aoriana zany toriteny zany. Tena hoe apetraka eto Jehovah'Andriamanitra androany. Ny teny androany manao hoe inona moa Jehovah'Andriamanitra no ny zavatra ilanao anay fa tsy ametrahanao an'ireo asanao reo hoe eny Jehova hatreto aloha izay mba nasena nataonay eny mety ohatrany tsy tezarizary angamba Jehova fa ao amin'Andriamanitra ravana tsy mbola voatery mitady zavatra tsara be avy aminao aloha Andriamanitra fa hiteny aminao fotsiny aho alao manao zavatra ratsiratsy toy izay tsy manao nininona ao amin'Andriamanitra aza miandry tonga lafatra vao manao asan'Andriamanitra fa tsy hanao asan'Andriamanitra mandra-piala tsika etytsika raha miandry atsika mahay mitory-teny vao hitory-teny tsy avitanao na inona eto amin'ity tany ity tsika raha mahay baiboly tsy enjery baiboly vanomboka hitory-teny
tsy havitanao ninina ho an'Andriamanitra raha tsy mahita afaka misosasosa vao hitondra bavaka ny hafa. Alao manao na zavatra tsy dia maka izy fa manaovana fa Andriamanitra nge mahafantatra anao hoy izy le hita teo hoe hatramin'ny rahako tamin'i Jesosy ozy izy dia tsapako fa nanampy sy ny tany fiainako izy. Ianao nge ho ampian'Andriamanitra fa nga ianao avelan'Andriamanitra amin'izao. Iza moa zany Paoly nitoroteny ry havana. Paoly nge le niteny za tsy mendrika ho azy aho atao hoe apôstôly. Fo izy Andriamanitra ozy Jesosy ndana iosory fa fanaka voafidy izy. Le olona miteny mihitsy hoe tsy mendrika ny voafidy. Aleloia. Voakasika ny foko mahita ny olona ny mira, mahita ny fahanterany, mahita ny fiadanany ary azoko antoka fa ody amin'ny fiadanany ny rangany hira teo iny. Ary marina ny zavatra lazainy fa zaho ozy izy natoky tamin'ny asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ozy izy nandaniko andro betsaka noho ny asako. Rehefa ao anatin'ny resadresaka ao zany zareo, asan'Andriamanitra ozy izy nandaniko ny fotoanako betsaka. Ankehitriny efa reraka. Inona moa ny angatan'Andriamanitra amin'ny olona tsy mahavita manao ny inona tsony ry havana? Andriamanitra ve dia andeha haniraka olona efa tena tsy misy herintsony andeha hanao délivrance? Fa nataony tamin'izy tanora zany. Ny ataon'ny olona tahak'ireny dia zao sisa miandry a Jehova alaivo amin'izay afa vonona mody. Afaka hiteny amin'izany ve tsika amin'ny fotoana fahaterantsika ry havana. Manentana anao androany ty tenin'Andriamanitra ity. Tsy mety amintsika nitratran'izany tenin'ny Paoly zany hoe efa tolotra sahady aho. Anontany aingana ianao amin'ny fotoana io, inona ny vitako? Ianao ihany ny amary ohatry ny tsy dia mbola navita ninina. Aza mionona fotsiny me nitoriteny zany mitoriteny. Aza mionona fotsiny manao pino ao am-piangonana zany fa mangatan'Andriamanitra dia teneno hoe Jehova. Inona ny azoko atao anao Andriamanitra? Fa ny zavatra rehetra toa azonao atao Jesosy. Azany zao ve Jesosy ny te hitoriteny tsy omenao fanamasina ve zany olo-tsaina? Ry havana, za matoky sy miny fa nakasika anao zany toriteny zany ianao. Ary anainga anao avy eo amin'ny seza misy anao io hitroatra teny mbola matanjaka amboatra programa anao asan'Andriamanitra. Mila anao fanjakan'Andriamanitra. Fiangonan'ny olona nanao zavatra ho an'Andriamanitra ao an-danitra ao. Fiangonan'ny olona hamaly fitian'Andriamanitra. Inona ny tsy nataon'Andriamanitra antsika? Inona ny mba ataontsika ao an'Andriamanitra? Kely zao vitantsika izao fa nefa ataontsika na dia kely aza. Andriamanitra noho ny fahasoavany ametraka mpakasitrahana ao anatin'izany. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny toriteny androany, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay vita teto. Ho anao ny derany aja misaotra sy mivoninahitra hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka ny vavintsika Elizatsiala sy nanavavyanitra Clarisy amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka ary sika. Misaotra sy mankasitraka anao izay Jehovah Andriamanitra eo. Raha namenao izany hafatra mamy izany izay Jesosy aho. Tena hoe inona moa Jesosy ho vitanay teo anatrehanao? Manoatra lavitra nohon'ireo mpanomponao Jehovah Andriamanitra. Nefa nisy Jehovah Andriamanitra tena mbola hoe ho atolotra sahady izy, mbola mieritreritra izy fa mbola hiasa mafy ho anao. Jehovah Andriamanitra amboary izay tena iorina tanteraka eo anatrehanao, ametraka amin'ny fiainanay tanteraka eo anatrehanao Jesosy aho. Ny antom-pisiana ety amin'ity tany ity Jesosy dia anao ny asanao. Aza vela ho varindrina izay Jesosy aho raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra ianao tompo. Ho ay izy izay Jehovah Andriamanitra. Teny izao Jesosy aho dia tena omeo hery izay, omeo tanjaka, omeo anay ny fahasalamana hatrany Jehovah Andriamanitra ao. Anaovanay ny asanao Jesosy aho. Vonona izay Jesosy anao ny asanao. Ary vonona izay ny azakazaka Jesosy aho. Fa izao tombon'andro mbola omenao anay izao Jesosy aho dia anaovanay ny asanao.
Jesosy malalo tehirizitra mandrakarivo izay Jesosy azavelanao irery izay Jesosy oka izay tena hanana fiomanana tanteraka ka Jesosy tena hoe iandry ianao Jesosy tena hanana fiomanana izay Jehovan-Diamanitra hoe raha ho avy eny amin'ny raolanitra ianao Jehovan-Diamanitra dia ho avy izay Jesosy akaminao Jehovan-Diamanitra izany ny fanirinay Jesosy izany ny tianay Jehovan-Diamanitra apetrako ampelantananao izany vavaka izany Jesosy mankasitraka indrindra ny amin'ny teny izay neto mpanomponao Jehovan-Diamanitra saotra ray matsina tsara indrindra midera sy Lazaro voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany mandrakizay Alleluia amen. Ndao ary vavaka raha lahy Marikelia amin'izao fotoana izao raha tsy orana babitsika anitra Clarisse. Ry Jehovah-Andriamanitra rainay masina indrindra. Dia mbola misaotra anao zao Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny teninao ny amin'ny mpanolomponao izay nanambarany teny teto androany. Jesosy tena fiadanana fahafinaretana tena fiainana tokoa maheno ny teninao Jesosy malala. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao mafy be Jesosy tena tsy nikely aina tompo. Fa tena hoe nitoro ny filazany tsara anao beda be izy reto tompo malala Paoly. Tena navita asa izy dia tena mbola niry hatrany ianao ny asanao Jesosy malala. Jesosy malala izany tokoa ilay izay Jesosy malala ankehitriny ao anatin'ny iraisam-tany tokony hanao ny asanao fa tsy andry ketraka tsy andry efa horeraka Jesosy fa tena hoe hanompo anao izay Jesosy atolotra eo anao koa mampananay fisainanay rehetra atolotra ianao ny tanjakay sy ny herinay izay efa nananay fahasalamanay tompo entina hiderananao ankalazananao Jesosy ary amezana voninahitra anao isanandro entina hanaovana ny asanao Jesosy tena Jesosy ampio izay ary ny hery hatrany izay ampitombola hery atao anatinay Jesosy malala miam-panamahery izay ahafahana tena hoe mitoro vavolombelonao mifahavelomanay na dia izao ara Jesosy dia tena hoe entina hanomponanao entina hiteranao entina tena hoe hanaovana ny asanao hitoriana amin'ny filazantsara Jesosy malala dia tena hoe amin'ny alalanay Jesosy mba tena hisy fanan'olona maro vonjena Jesosy fa tsy ho velombelo foana izay fa ho velona anao ny asanao Jesosy mankasitraka Jesosy malala mankasitraka fanamasina amin'ny anara-tsarabidinao Jesosy any andratana izany vavaka izany sotra Jesosy malala Alleluia Alleluia amen. Misaotra azy menadatsika tao anatin'ny fitondrana vavaka teto amin'izao fandarana izao tao aorian'ny toriteny. Amarana ny fotoantsika Alleluia. Amarana ny fotoantsika tsy maintsy famarana nyity fotoan'ity amin'ny fifaliantsika androany amin'ny fotoritory ihany koa. Raha mety aminareo tianareo hoe averintsika faran'ilay hira dia asitsika tonony amin'izay. Asitsika tonon-kira amin'izay dia andao asitsika tonon-kira ilay hira teo dia averina. Io ny fanaovantsika veloma androany. Alleluia. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra. Bonne semaine daholo tsika mianakavy amin'ny latsinainy indretsika miona. Alleluia. Amin'ny latsinainy amin'ny 7 oralina indretsika miona amin'ny 7 sasany dia meno finaritra daholo. Ny titre lira teo nisy taminareo ny nanontany ny titre lira teo dia izao hoe Lord I'm ready to go home. Andriamanitra tompo vonina ny ody any an-trano. Halefa. Lord I'm ready to go home. Izay ny titre lira. Averintsika izay ho fifaliana isarantsika eto amin'ny fifaliana miaraka amin'ny ekisa ato anatin'ny Zoom ato amin'izao fotoana izao tahiny Jesosy meno finaritra daholo dia tamitahiny tompontsika rehetrarehetra. Through the valleys of its life I have wandered, and I've worked for Jesus all along the way. But now our saving Son for me is setting. I have reached the end of my way. I've been faithful in the service you have given, and the harvest of the field, Lord, I have done. But now my steps are growing weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home.
can see how He has blessed me all the way. And each tear I shed just helped to keep me humble. And each burden only taught me how to pray. The service You have done, and the harvest of the fields, Lord, I have done. But now my steps are growing weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Oh, I hate to leave so many friends behind me, and departing all their way will break my heart. But I wait for them inside the gates of heaven, where the children of God will never part. Lord, I've been faithful in the service You have given, and the harvest of the fields, Lord, I have done. But now my steps are growing weary. Lord, I'm waiting, I'm ready to go home. Lord, I'm ready to go home.